Eny ary tompona sy tompo vavy tonga ny fotoana ny fanomezana dia tafaraka eto indray isika amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada amin'ity zoma 20 Aogositra 2024 sy 2025 ity noho ny fitahin'ilay nahary dia afaka miserasera eto isika amin'ny alalan'izay miara-manonja MPS Radio Mada izay ka arahanao amin'ny alalan'ny Radio Mada mazava loatra ny MPS Radio ny fahitalavitra MPS anjo ary eo ny Facebook sy ny YouTube ianareo any ampitan'ny raha masina moa no tena manaraka amin'ny alalan' izay YouTube sy ny Facebook izay ny totoerana ihany koa dia tsy diso anjara amin'ny izany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa misy ny mpisehatra eto amin'ity fandaran'ity rehefa zoma tahaka an'izao dia fa mahazatra ny fiarahantsika amin'ny député Bogosy Totsoa Andriamampandry izay manana ny fomba fanehoany hevitra ary miteny mahitsy amin'izany fanehoan-kevitra izany sy mahavahoaka ny Madagasikara izy voafity tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina izany raha vao resaka an'izany boriboritany faheno zany dia ambo manarina rehetrarehetra iny ny resaka dia isehatra eto izy afaka minitra vitsy izany akoatran'izay ihany koa dia eo ny famakafakana maro isan-karazany. Fa ety am-piandohana dia misy ny atao hoe fanamariantsika ny hoe tena nisongadina tao anatin'ny 720 ora BDP moa vaovao fa misy ny tsongaitsika anisan'izany ohatra ny amin'ny hoe igrevy ny eo anivon'ny agence pour la sécurité de la navigation aérienne na ny SECNA. Goavana be zany satria zany asekina zany dia anisan'ny tena hoe tena sehatra goavana iakina ny aindebean'ny fifamovozana anabakabaka igrevy zany ny asekina dia inona no vokatra zany rehetrarehetra zany ny tsikitia ny tontolo fitaterana anabakabaka tena mbola kofina sahirana amin'ny akapobeny. Akoatran'izay ihany koa dia mitako ny volany ihany koa ny mpiasa efatra any amin'ny 200 any eo anivon'ny FCE izany na ny Fianaratso Cotest raha vao miresaka an'izay dia resaka lalamby zay no ao an-tsaina izany dia akoatran'ny izay ihany koa zany dia anisan'ny mbola hita misongadina ny filarana solika zany tandremy tsara fa tsy Antananarivo rery akory ny atao hoe Madagasikara fa hatrany faritra rehetra any ohatra zany zao hoe any Ambositra any mbola nahitana an'izany filarana izany dia akoatr'izay ihany koa zany dia hoe eo ny fiandrasana ny valim-panadinana baccalauréat zany raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina zany rehetrarehetra zany no vaovao nisongadina tao anatin'ny 720 ora raha ny fandehanan-javatra moa zany vita amin'ny fanadinana dia mandeha ny fitsarana dia mandeha ny délibération dia mivoaka ny vokatra tany amin'ny toerana tany amin'ny faritra sasany tany dia efa nivoaka ny valim-panadinana ka dia hitantsika eo ny momba an'izay. Fa eto ihany koa namana faniry Razafy Manantany izay mitondra famakafakana amintsika akoatran'ny député Totsoa Andriamampandry moa zany araka ny nambara teo dia miaraba ny faniry ary isika ndao ary faniry. Ya, miaraba rina araky ny fanambaranao teo moa zany ny amin'ny fiarabana ho an'ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'izao maraina izao ny teknisiana sy ny rehetrarehetra sady manao metimety ihany io zany eto ny teknisiana sy ny rehetrarehetra zany dia arabaitsika ny MPS ny Radio Mada naiza any amin'izay toerana rehetrarehetra zay mandray atsika amin'izao fotoana zao na eto na hany ampitan-dranomasina indrindraindrindra dia arabaitsika zany nandalo kely DVD Totsoa teo dia arabaitsika naizana toerana misy azy nefa ao ambadika ihany koa faly zay miaraka amintsika anisany mikarakara ny lafiny teknika ny namana marobe ny any ambony andro Jean Classeur Radany dia arabaina daholo naizanaiza zany ho an'ireo akama rehetrarehetra ny any ampitan-dranomasina any dia anaovana kokoa somary ndaso aloha jereva kely mihitsy ny afahako mahazo repera tsara n'le kokoa satria marobe tsika zany ny ampitan-dranomasina ny eto atoerana ihany koa dia anaovantsika an'izay kokoa zay fa ny
tsy adintsika de ireo namana zany manodidina ny Antananarivo eto, marobe izy ireo zay nangataka an'izay kokoa zay, de any amin'ny sehatra rehetrarehetra zay misy an'ireo naman'ireo de anaovantsika an'izany kokoa izany fa anisany ny any Ampitan-Dranomasina de ny ao Toulouse ao. Marobe ianareo no manaraka n'ity fandarana ity ny frantsany de ao anatin'le tanàna malaza be le hoe Toulouse io de arabaina daholo anaovana kokoa, indrindrandrindra ny zokibe kely géant zay fatatsika fa mpikirakira ny tambazotra sosialy ary anisany manana ny hevitra mafonja ihany koa ary masika ara-paneho-kevitra sy fitenenana ho an'ny hoavin'ny Madagasikara ary anisan'ireo hoe tena mafana fo ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara de anaovana kokoa manokana zany kely géant araky ny fahafantarany rehetra azy ao anatin'ny tambajotra sosialy. Ny namana ny Toulouse any Montpellier ry Mao de tsy adino ihany koa ianareo madame Bakoly ao anatin'ny VVSD, ny madame Aja, maro be misy ianareo ny Ampitan-Dranomasina zay manaraka tsy tapaka ity fandarantsika ity de anaovana ny kokoa. Ny eto atoerana moa zany de singaniko manokana zareo any Miandro Vazo de Bealanana de any Antsahavarobe misy an'izay toeran'izay ihany koa, de any Sandrakatsy any mananara misy an'izany maharaka amin'ny alalany tambajotra sosialy de anaovako kokoa daholo isika zay manaraka ty fandarana ty. Ny etsy Atsirabe moa zany tsy adino satria misy namana mena antsika any eny ary, de ny etsy Ambohimanarina moa zany satria député Todisony androany miaraka amintsika de sy ny ekipa andro Tovy Razaka zany Tovy Razaka mpanaraka mahafatra-po antsika de arabaina daholo ny ekipa rehetrarehetra. Marobe ianareo fa singanina ry Tovy sy ny ekipa rehetrarehetra any manodidina nanalakely eny koa zalahy de arabaina zany eny ary. Député Todisony nisy moa nanotantsika tamin'ny teo hoe tsy tazana tamin'ny sary député Todisony tamin'ny Majanga de député Rastany indray zany vao tonga tany de niazakatsaka fa ho an'ny fizarana andraikitra moa maro samihafa ho an'ny ekipa miara-manonja indrindrandrindra ireo solombavam-bahoaka zany de misy ny niatrika tany etoerana de misy ihany koa tsy maintsy miandry, misy ny manao fiandry tanàna zany satria be da be ny vaovao eto misy fihaonana tamin'ireo azo lazaina hoe vahiny maro samihafa sy ireo tompona andraikitra maro samihafa zay manodidina ny raharaham-pirenena sy ny raharaha politika dia izany indrindra no nahatonga ny solombavam-boaka antsika zany misy apahan'ny solombavam-boaka zay tsy maintsy nanao permanence teto atoerana moa zany misy andreo niatrika tany Mahajanga de mifandimbindimby indray amin'ny manaraka indray zany eto atoerana de aveo indray ho an'ny sasany indray zany mandeha na tsy di partany zany ohatrohatran'izay le fizarana andraikitra fa mitonitolona ary mitambatra daholo ihany ny ekipa rehetra eto anivon'ny miara-manonja MBS Radio Matin. De efa eto akaiky eto ary ny solombavam-boaka Todisony Andriamampandry voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina ahafana ny adevitra zay anasako antsika rehetra satria iresaka raharaha-pirenena tena raharaha-pirenena mahatomboka be tsika iaraka amin'ny député Todisony sy ny fandalinana famakafakana satria mampahay fiarahamonina azy, mpahay toe-karena azy, mpampianatra mpikaroka mpampianatra de misy lafin-javatra maro zay hitondrana fandalinana sy fanadiadina satria ndraindray ohatran'ny hoe vaovao mitanila, vaovao ohatran'ny miendrika fanamboamboaran-tsaina sy fialana andraikitra fahafo zany mandeha eto ka zay no hitondrantsika an'izay lafim-panadiadiana zay. Miaraba député Todisony. Ya, miarabanao Faniry ary miaraba ihany koa zany ny vahoaka gaga malagasy rehetra zany am'izao fotoan'izao ravoravo indray mahita anareo amin'ity azoma ity eto moa zany dia vampitoana tahaka izao Faniry de be da be misy ny olona hoe monsieur le député mba ataovy kokoa manokanao zay misy koa mendrika atao an'izay kokoa manokan'izay tsy aro voatany eto daholo fa misy ihany ny ho atao tsongaina manokana zany amin'ny androany dia eo aloha ny vahoaka amin'ny malagasy rehetra na eto an-toerana izy na any ivelany fa kokoa manokana zany ny amin'ny androany dia eo aloha inga Paoly kely na Eugène zay eny Nosy Vavakely izy ao Ambatolampy izy no mipetraka zay tena kely mavitsika kely fadada moa ny surnom-ny
eny Ambohimanarina iny tsy misy tsy mahalala azy izy moa dia spécialiste amin'itony fanaovana lalakely travaux publics maro isan-karazany tony manana natoby be koa raha namana ary miakatra be ny trondro tamin'ity herinandro ty dia kokoa manokana ho anao rahalahy amin'ny asa zay ataonao zany ary koa amin'ny fiseraseranao amin'ny olona satria anisan'ny akafizin'ny olona zany eny Anosy Vavaka sy Ambatolampy sy Ambohimanarina sy ny manodidina iny zany izay zany apoly kely zany na Eugène moa zany tena anisan'ny ahafantarany maro azy. Eo koa zany dia kokoa manokana ho an'ny Razan i Dadasan zay tena miodana miara-manonja ary raha misy ngamany na anisan'ny hoe mena 20/20 de tena tsy tapaka mihitsy Razan na any Tsara na any tanàna na eny amin'ny pop sao zao izy dia mijery télé izy no manaraka atsika de kokoa manokana ho anao Razan zay tena olona akafizin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana didy ary eo koa ny tsikitsiky izy moa de tsy mety zay mihitsy raha namana fa de tsikitsiky lava no asetrany amin'ny olona zany Razan zay eny Avaratanàna sy ny manodidina ny Ambatolampy Andramena Ambodro iny de malala azy daholo zany ary taranaka inga Razafitra be na Rabe Salady zay nanana izy azy zany teo amin'ny fikabarina sy ny adidy amin'ny manandraikitra zany teo amin'ny fiarahamonina Razan. Kokoa manokana koa zany ho anao rahalahy. Eo ihany koa dia kokoa manokana koa ho an'ny Madame Noro zay monina eny Tanety Avaratra zay ramatoa tena mavitrika amin'ny asa sosialy ary derana manokana izy faniry satria izy ny anisan'ny vinitana sy angadina nanana ny fikamarana misy azy niaraka tamin'ny tenako zany sy ny mpiara-miasa amiko ary nanao asa soa maro izay ary anisany navitana ny borne fontaine rehefa avy eo zany ny fiara-miasa resantsika mihitsy zay rehefa avy eo fiara-miasa nay zany ary mbola natafiditra rano miaraka tamin'izay de misaotra manokana ny fikamarana rano soa ary Madame Noro ao Tanety Avaratra zany anisan'ny miara-miasa akaiky amin'ny tenako tamin'ny fanatanterahana izany. Eo ihany koa dia kokoa manokana koa zany ho an'ny Asina eny Nonosy be zay vola zay madama kely faniry tsara tarehy izy eny Nonosy be zay vola tsy zay tsy mahalala anazy ary tena mavitrika de mavitrika mihitsy izy ary ny amin'ny adidy amin'ny andraikitra ary ny fikambanany vehivavy zany de izy anisan'ny mpitarika an'izany ary faly izy zao maheno zay anazy ary tsy napoziny no famononako ny anarany de mirary soanao Madame Yasina zany amin'ny asa rehetra ary misy manantena fa mitoetrany ny fiara-miasantsika zany amin'ny fampandrosoana ny Anosy be zay vola ao anatin'izay. Eo koa i Monsieur Isaia zay tena hoe amin'ny asa fanatanjahantena no tena lalan'ny maro azy eo koa ny tournoi maro isan-karazany zany eny Ambohimanarina eny eo amin'ny terrain Anosy be zay vola kianja ny Tojosoa de izy no tompony andraikitra zany amin'izany terrain zany ary isy grand tournoi zay ho tanterahana zany miaraka aminy ao anatin'izay kokoa manokana koa zany ho anao Andriamatoa Isaia. Eo ihany koa dia tsy adino fa kokoa manokana koa ho an'ny Andriamatoa Zamy de ity ho an'ny Zamy Davida moa zany nalalana azy Monsieur Davida zay ao amin'ny Zamy zay mpiara-miasa akaiky ary anisany koa zany mifanampy amin'ny zavatra rehetra. Eo ihany koa zany dia kokoa manokana ho an'ny Lalatina eny Tanety ary kokoa manokana ho an'ny mpanao domy ao Tsararay faniry isaka makany Tsararay de mime zao ry zalao misy efa firy izy de manao domy de tsy maintsy mametraka kely moa za am'izany satria ny tena koa de anisan'ny tia manao domy tia mijery domy de kilaotsaina de eo foana zalahy matetika amin'ny ariva ry zalany eo dia mioraka misy moa ry zalahy vao mahita ao anatin'izy satria rehefa mandalo de tsy maintsy mijanona kely zany eo amin'ny zalahy eo Tsararay eo. Dia eto koa zany dia kokoa manokana ho an'ry Norobe ry ho an'ny Monsieur Lalao ho an'ry Madame Marta ry Madame Vololona ry Monsieur Rafily Bebersoa Monsieur Rabemilolo ry Madame Rabemilolo zay anisany koa zany miara-misala ary miara-miasa ao anatin'izay. Eo koa zany ny any amin'ny afaritany de tsy adino ohatra any Adego
zay nisany tena hoe mieno an'ity miara-manonjy ity a ary ankasitrahana ry madame Onsoa, monsieur Raboza sy maro isan-karazany, eo koa ry monsieur Elande zay ataoko manokana any Toliarany, ary tena tsy adino koa monsieur Raontso ao Vavatenina zay tompon'ny Gasikara 2, tompon'ny Vavatenina zany faniry, tompon'ny Fénérivesta, malalazy daholo zany ny transporteur rehetra, ary mioraka daholo zao ny chauffeur sy ny receveur rehetra sy ny mpandeha rehetra, vao maheno hoe kokoa manokana ho an'ny Raontso ao anatin'izay izy moa mbola lehilahy tomaty damavitrika, ary tena meno tsy tapaka ny miara-manonja, ary anisany tena manetana zany ny olona minifaritra atsinanana rehetra iny zany izy ao anatin'izay. De kokoa manokana ho an'ny olona rehetra zany any ampitan-dranomasina any na any La Réunion izy, na any France, na any Canada, na any Suisse, na ndrehetrarehetra zany dia meno antsika daholo ny fanira ankasitrahana ny vahoaka fa vao maika zany mitombo, ary tena hoe ny olona rehetra zao am'zao dia miondana miara-manonja daholo na amin'ny alalan'ny radio io na télé io na ny Facebook zany io ao anatin'izay. Koa de eto ao dia mirary soa antsika rehetra ary mirary fahasalamana ho an'ireo tsy salama na ny tokantrano izy na any amin'ny toeram-pitsaboana mankaina anareo ary mitondra bavaka anareo, ary eto koa dia miara-mionona miombina alahelo amin'ny olona zay manana havana na namana zay nodomandry am'izao fotoana zao ary eto fanirangamba dia mamela anao ana raha iondrika manokana antsika ho an'le zazalahy kely tany Nosy be Elville zay malemy, zay ny reniny, zay ny gadraina noho ny tsirariny noho ny fitiava vatanindrazana, dia miara-miombana alahelo amin'ny fianakaviany zany zazalahy kely zay mahoneny zay itsika rehetra eto amin'ny miara-manonja. Eny ary de itovizana mihitsy n'izay satria vaovao ratsy tokoa izy eny no gadrainy niaraka tamin'ny ary ninidony moa zany mamany zany tovolahy kely zany de ao daholo ny saoka ny zavatra maro samihafa, de ny reniny any amponja izy zany nodimandry mampalahelo ny tsangadravatra. Ninidony ihany koa tolorantsika fankahirezana satria tsy salama am'izao fotoana zao noho ny aretina zay mitaiza azy, ary misy aretina manokana ihany koa ao anatin'ny famonjana izy raha ny vaovao fantatra tokony ho tsaboana maika inidony ao anatin'izay aretina zay mahazo azy zay, mbola voafonjy izy manefa ny embolana sazy miatra zany. Ho resantsika daholo rehefa tonga ny fotoana fa ankahirezana amin'ny ekipa Nosy Belleville ny any zafiny fotsy moa fikambanana zay nolazaina fe association des malfaiteurs fa miforona ara-dalàna tsara izany. Toizantsika ny kokoa angambany satria marobe ny naina Christophe any Marontsitra meno antsika am'izao fotoana zao ao député Todsoa de mandefa an'izay kokoa spécial zay. I Clotilde Renaud zay any ampitan-dranomasina de manolotra ny kopakopa-tanana ho an'ry Clotilde Renaud ry Razadiana, ao ihany koa ry Tovy Razaka moa zany de hoe Razista hony azadininareo Razista Pikabary de ny any Brest any ery Ralbenja tsy adinitsika zany ry Tiana Eliana Rasoavombola zay mpanaraka atsika ihany koa ny ampitan-dranomasina any, ny namana Norbert Camus any Vatomandry de mandefa zay kokoa atsika zay Anjatinandriana mandefa ny kokoa anareo any Toulouse any ny any Frantsa moa zany efa nambarantsika teo ny Sylvia Faramalala zay mpanaraka atsika sady mandefa kokoa manokana ho any député Todsoa sady misaotra ny fanampiana zay ataonao zany. Zazagasy any Maurice tsy adino Jean-Jacques Ramanantsoa de tsara fa tompoko izy de miaraba Jean-Jacques any ampitan-dranomasina any i Daniel Rarfidy maro be mihitsy anareo ato mandatsaka an'izay de mietsaka zay sy député Todsoa zany hanao an'izay kokoa zay nery tany be Ambohidrapeto i Livre Rakotondranaivo maro be izy ato de tsy maintsy alamitsika ihany le izy Razista Pikabary izy zay saika adin'ny député Todsoa izy fa tena pakafy be an'ny député Todsoa mihitsy zany namany zany. Eny ary raha tia ny resahana ato tsy ho tapitra amin'ny fotoana fa miezaka tsika mitsinjara an'le izy de kokoa fa ho be ary député Todsoa tahaka ny mahazatra moa efa fantatry ny rehetra zay hoe io eny nisy olombavamboakana eny Ambohimanarina eny zay anisany mitondra an'izay hetsika ara-tsosialy, mitondra an'izay asa ho an'ny vahoaka izay, mitondra izay hoe mba ezaka fanalefahana ny fahasairanana samihafa izay arak'izay hoe voatsirambony tanana aza donoitsika fa tarika amin'ny fikambanana andraina ihany koa ny député Todsoa Mivady zay mitondra ny asa sosialy eny amin'izany boriboritany fahenina zany.
nisy nietsika natao aleo ngamba zay no resantsika aloha député Tsotsotra satria ny resaka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny hoe borne fontaine tsy adinonao zany tsy adinonareo mivady de niona ary nitondra an'izay voatsirambony tanana araky ny etaetam-bahoaka nisy fotoana tsaroko tsara ny resaka an'izay ianao teto hoe fangatahany vahoaka teny Ambohimanarina de nisy fokotany zany nioty zany tamin'ity herinandro lasiny député Tsotsotra. Ya hitantsika amin'izao fa tsy maintsy milatsaka foana zany sur terrain tenako ao anatina herinandro zany tenako de tsy maintsy milalatsaka sur terrain foana miaraka amin'ny vahoaka ary tsy vitany hoe milatsaka sur terrain faniry amin'ny miain'ny vahoaka sy mamaniolana ny vahoaka fa tena hoe mandray anjara ary zay efa ny tena amin'ny mpanao politika rehetra faniry ary averiko antsy oresantsika aveo iny tsy vitany wawawa rehefa hoe olona hitondra firenena anao olona mpanao politika ianao tsy mivita amin'ny tatasika fotsiny no atao na izy na iza fa tsy maintsy mitondra ny anjara-brika ianao isan'andro ho an'ny fiarahamonina zany ao anatin'izay de io zany navita popy ny tenanay tena tsisy an'izany popy zany ary tena nitaraina ny olona vahoaka fokon'olona maro de nanao ny borne fontaine io zany ny tenanay niaraka tamin'ny fikambanana ao an-tanàna ihany misy ranosoa de mifondrona ho ianareo dia miotany de risy zareo zany no ny karakara de ny tenanay zany no nanao anio zany tao anatin'izay tsy vitany hoe trano tena hoe tsara fa voapiditra koa zany ny rano tao anatin'izay mbola tantara be moa nanao ny rano fa voapiditra somatsara izy ary nisy n'izay fiara misala zay niaraka tamin'ry madamin'oro zay voalazako teo de io izy natolotra ofisialy zany tamin'ity herinandro ity zany niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amiko zany sy ny vahoaka teo tany avaratra sy ny manodidina zany navitan'izany rano zany fifaliana faniry hitantsika amin'izao zany ny hafalian'ny olona ao anatin'izay ary zao zany no tokony no ataon'ny olona rehetra na mpanao politika izy na malala tanana izy tokony hiaraka hoe hifanampy amin'ny vahoaka tahaka izao misotro rano ny olona ary teo zao faniry raha misy zao ny popy ao de mbola miala firy kilometra vao misy filarana tahaka n'inony vahoaka firy njato na firy arivo any no manarivo zao no misitraka an'izao faniry faly ny olona ary hitantsika amin'izao zany ngendriky ny olona zany tao anatin'izay na tsy asana solombavam-bahoaka ary zay fa zahoetina fanliana l izy fa mpanao politika atsika matsy matetika de hoe tsy asana ministra zao tsy asana solombavam-bahoaka tsy asana filope fa inona zany matotompona andraikitra anao tokony andray andraikitra foana zany ianao na iny ianao na inona ny toerana misy anao zany de tokony anampin'ny olona ianao de tokony zavatra mivaingana ohatra zao ny ilain'ny olona zany hoe zao zany le hoe filan'ny olona tena ilain'ny olona zany hoe rano madio zany ianao nge tsy velole ianao nge tsy salama raha tsy misy ny rano madio de zao zany vita zany ary arapaina manokana zany ny mpiara-miasa amiko rehetra ny arany salat tao anatin'izay ny vahoaka rehetra ao an-tanety rehetra ny fikambanana rano soa zany ao anatin'izay mbola maro nareo ny any amin'ny kafoky tany hafa mangataka izany efa nisy ny vita fa mbola misy koa ny tsy vita de maome tokokoa zany ny tenako ny tenanay fa tsy maintsy mitondra ny anjara-briky zany ho fanampiana ny fiarahamonina ao anatin'izay satria raha fitondrana zao no atenaina de tsisy zavatra ho antenaitsika zany am'izao fitondrana zao efa taontsika teo jereo inona moa ny vita natal izy zavatra skandalina foana nisy resaka am'izay misy zavatra tsy nitondra tany amin'ny hoe masoa no hita teto amin'ny vahoaka vao maika fantrana lalina no entin'ny vahoaka tao anatin'izay de zay zany mahatonga ny tenanay mitondra foanana manao ny fotodrafitrasa foana manao ny asa sosialy ary zay no mipetraka le fanontaniana misy keny any hoe i député ahoana ianao any amin'ny raindray misy resaka politika any amin'ny faritra amiko ny politika ilaina ary tsy vitany hoe makatry anao voalohany indrindra aloha ny ahako ny politika akaiky reo de manakaiky ny vahoaka aho manampy azy ary tonga de zavatra hita maso nomena ny vahoakako indrindra ho an'ny vahoaka zay misy ahako ao anatin'izay zay mahasamy hafa amiko sy ny mpanao politika samy manana fomba fijeriny io fa nay zany de vahoaka aloha ary tsy maintsy manao asa sosialy isan'andro mitondra ny fanampiana ho an'ny vahoaka satria efa latsaka katerena manomboka n'le fivoana maraina am'le fitsapana maraina isan'andro tsy misy fitsapana maraina eny Ambohimanarina tompoko tsy mideratena fa izy mpanao politika mahavita an'izany mifoanao amin'ny efatra maraina isan'andro de maka hery olona isa maraina
ao anaty zay akoatry ny asa sosy atao zany ao anatin'zay ary zay zany mbola aperako am'parao politika rehetra na izy na iza zay famezam-pahasoavana nomenanareo na olom-bo tendry ianao na olom-bo fity manaova asa soa manaova ny asa sosialy eno ny vahoaka mandana manao sur terrain mijery mivoaka fa zavarina loatra amin'izy zavatra hafa fa zay tsy mampanoso ny firenetsika vahoaka nge mijery hoe izany tena miasa izany miaro azy izany mijoro manakaiky mivoaka ao anatin'zany izany olona afaka ifampiresahana zany ao anatin'zay ka zay zany mahafa ao anatin'le izy ary zay faniry mahatonga anao hoe za tsy de lany andro loatra am resaka oaoaoa be sy ny maro isan-karazany sy ady sero sy ny fifandirana maro isan-karazany fa amiko de manakaiky ny voaka aloha de manampy sy vitako aho ary ny hevitra kosa dia ny débat ilaina de mitondra ny hevitra aho anatsarana ny firenena raha resaka toekareny io na fitantanana mpanjakana io na sosialy io na resaka politika io de andao ady hevitra sika anavotana nyity fireneny ity fa manarak'izay ilaina ny ady hevitra fa ilaina koa anao mba mitondra ny anjara-bekinao manampy ny vahoaka zany ao anatin'izay eny are mbola misy adiny moa zany tsy hoe tsy adiny fa voatonga ao na eno an'le kokoa samy hafa zareo vy manoro ano mare atsika izy zao député Todsoa de hoe mba mangataka kokoa de kokoa nareo any manoro any anatin'ity fandarantsika ity maromaro zavatra horesantsika eto ny fanio-kevitra nataon'ny vondrona Europeana mahakasika indrindra ny endriky ny fifanantonana zay mandeha be am'izao fotoana zao ny resaka concertation nationale misy ny fivoriana dinikasa mombo izany amin'ny fandaminana izany raha toka tratra ny fotoana de ho avy eo ny solombambaoka atsika zay anisany ao anatin'izay komity teknika iombonana mikasika ny fandaminana izany ny fanio-kevitra nataony dirikabon'ny présidence zany na ny hoe nytale kabinetra amin'ny présidence hoetitsika eo ny resaka momba ny mpanohitra izy fa ny resaka ihany koa izy lay valizy zay nampitolagaka ny rehetra ary resa be am'izao fotoana izao hitondrantsika fanadiadina daholo zany fa azadinona rehefa mandeha ohatran'izao ny fandarana miaraka amin'ny député Todsoa dia betsaka manontany TFM fa mbola iresaka an'le trophée atsika rehefa avy eo le mikasika indrindra le industrialisation de iresaka be TFM tsika ny tsotra foy sady mazava de inona ny resahantsika zavatra hafa kely ny entin'ny député Todsoa atsika satria surprise le izy eny ary rehefa avy eo resahantsika le izy fa zavatra azo lazaina fa ho an'ny olona mpahay fiarahamonina ho an'ny olona mpandiny zavatra zany de misy fianarana tokony atao de miangava atsika zany tsika moa efa liana foana miaraka amin'ny député Todsoa fa surprise le TFM rehefa avy eo tsotra foy sady mazava anatriny 10 minitra ny stade nitondrany azy fa ndao ary tsika ivadika alohan'ny idirany député Todsoa sy ny tenako anatin'ny teadevitra sy fandalinany ity de aleo aloha angatana namana teknisiana andefa nyty interview ny vondrona Europeana ity mahakasika indrindra zava-misy eto Madagasikara dia ambassadeur misy no miteny dia mialohan'izay zany tsy aorianan'izay tsika moa zany marimarina kokoa miverina amin'ny plateau miara-manonja hoe io ary le zavatra fa ho alefatsika aloha lay sary sy le feo afahantsika miditra ato anatin'ny adevitra namana teknisiana. Nanamafy indray androany ny masovon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara fa tena ilaina ny fifampiresahana eo amin'ireo samy mpanao politika rehetra eto Madagasikara mialoha ny fifidianana mba azahoana voka-pifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra ho lavitry ny korotana ao aorian'ny ny fifidianana no anton'izany. Je crois que c'est utile qu'il y a une vie politique, disons, détendue, où les gens effectivement puissent se parler. Qu'il y a toutes les garanties en termes de liberté d'expression, etc., qui sont nécessaires, je crois, pour un fonctionnement d'une démocratie mûre. Et donc, il faut... évidemment, les dialogues, c'est toujours bien, pourvu que ce soit fait, effectivement, d'une façon constructive, je veux dire. Le dialogue peut... C'est fait, et là c'est une décision vraiment souveraine des Malgaches. Là, vraiment, on va pas non plus, on n'a pas l'ambition d'arranger la politique malgache nous-mêmes. C'est au-delà de notre rôle. Simplement, on a des valeurs fondamentales. Et parmi ces valeurs, il y a évidemment la démocratie, les droits de l'homme,
le respect des libertés individuelles, et collectives, les droits civils et tout le reste. Donc là, effectivement, chaque pas que le pays fait en direction de ces valeurs, on les juge positivement. Ny farany volana oktobra 2024 lasa teo no nanomboka antaky io fitoanando am-pirenena mialoha ny fifidianana io ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara Marc Ravalomanana. Taorin'izay dia antoko politika maro dia maro no efa namaly io fitakian'ny filoha Marc Ravalomanana io ary izay namafisy ny vondrona Eropeana izay androany ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana mialoha ny fifidianana. Nandritra ny tatitra ireo zava-bita teto Madagasikara moa no nilazan'ny masovon'ny vondrona Eropeana izany. Fantatra mantsy fa andao Madagasikara tsy ho ela ity masovon'ny vondrona Eropeana eto Madagasikara ity ary tapaka ny volana septambra ho avy zao kosa ny mpisolodora anazy. Ya, vetivety kely fotsiny faly misy mandeha fahafatra amintsika moa zany amin'le resaka feo zany tsy mirindra tsara zany raha ohatra ka azo jerevana kely zay amin'ny sary sy ny feo tsy mirindra tsara zany le décalage kely zay de ndesaka aty amin'ny Facebook mila jerevantsika ihany koa satria misy miteny an'izay. Ya, Giovanni Di Girolamo no hitatsika teo zay ambassadeur amin'ny vodiny Eropeana tsy ela moa zany de hiala eto Madagasikara indray Giovanni zany fa mialohan'izay de nisy mivalan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny fifampiresahana ny zava-misy eto Madagasikara. Tena mazava ny taritra nataon'ny mpanao gazety ny MBS azy teo député Toditsoa Andriamampandry ny amin'ny fahitan'izy ireo ny endriky ny demokrasia amin'ny akabiany zay ino moa zany fototra ingany ny tena hoe firenena anankiray de amin'ny alalany hoe demokrasia ny zo isam-batan'olona ny fahafahana miteny ny fahafahana ny mahazo handreo loharambavao samihafa zany ho an'ny rehetra de napetra ny mahazava-dehibe an'izay dialogue zay. Mbola azo lazaina hoe nametraka zany ny tanan'izy ireo eo anatrehan'ny adevitra mipaika latabatra ny vondrona Eropeana. Efa nentin'ny Christian Prada io zay solotena ny vondrona Eropeana zay nanara-maso mahakasika ny fiomanana ny fifidianana sy reo recommandation tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 farany teo. Iny resaka nataon'ny Giovanni Di Girolamo iny de raisiny rehetra zany satria matoa manosika ny vondrona Eropeana sy eritreresam-pirenena hoe mifampiresanareo fa misy zavatra tena mihamafy mihenjana eto ara-politika eto Madagasikara satria zahay tsy mitsapaka fa zahay mahita hoy ny vondrona Eropeana noho izany ahafahana miroso kokoa manatsara zavatra nisy zay dialogue zay de tsy fantatsika aloha na hoe ny mpanohitra indray ny mampirisika ny vondrona Eropeana eto indray na mba manana ny prérogative an'izy ireo amin'ny fomba fahitany zava-misy fa reny vaovao député Toditsoa dia amin'ny mampandinika fiarahamonina mpanao politika anao mino fa mananjavatra goavana resahana ianao manoloana aniny hoe adevitra vaovao mbola notsindriny ny teo anevo ny vodina Eropeana iny. Ya, marina zany hafaniry itsika tao amin'ny miara-manonja moa zany zay vaovao mafana vao mitotana no fakafaka atsika ary tsika tsy mamorona mihitsy ato fa tsika zany mandinika tsika de mijerytsika de hoe inona ny fiatraka an'izay zany ara-politika ara-toekarena amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ara-tsosialy ara-piarahamonina zany mahafanty miara-manonjy ty sady mamena an'izay fahamakafakana zay tsika no manabe tsika ao anatin'izay no manitsy ny mpitondra amin'ny zavatra tokony ataony. Iny zao any fanantsika nalefa mihitsy iny deran'ny Union Européenne iny zay nametraka mazava hoe ilaina izy ny fifampiresahana ny mpitondra sy ny mpanohatra sy ny olona rehetra satria efa hita zany fa latsakitsika ao anatina fahasairanana ny vahoaka sy ny firenena. Ilaina ohatsy izy ny fisin'ny tokony isin'ny demokrasia eto Madagasikara, ny fahafahana, ny liberté, ny zon'olombelona, ny droit de l'homme ozy teo mazava be misy ngereny zany zany efa manery ny mpitondra zany ny vondrona Eropeana amin'izao mba afahan'ny mpitondra zany mba misokatra amin'ny adevitra fa tsy ziriziry tahaka izao. Ny fizirizirina anke tsy mahatonga izy efa ny ziriziry zay nareo zao ny mpitondra efa taona aizany efa ran'ny firenetsika amin'izao jereo le vahoaka efa tena fahadiranofanao
hanina hoanina zao a efa tena enjana za raha fa mahita ny vahoaka am'izao ny tsy fahasalamana ny fianarana zao efa hiditra mpianatra amin'ny volana ambony ny fitaovana rehetra ny kojakoja ny fourniture scolaire efa midangana daholo am'izao fotoana zao tsy zakan'ny olona tsony nefa tsy maintsy mampianatsanaka ao anatin'le izy zany hoe mivesatra fahasanana ny olona am'izao de noho izay rehetra zay zany a mbola misy ihany ny fanerena maro isan-karazany a ataony mpitondra amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao tsisy le fahafahana ao anatin'izay fa zay olona miteny anao de reny reny natao tany teto Antananarivo tany Diego tany Masenga tany Toliara zay rehetra misy zany zay rehetra hoe mba mamory olona ny atokotima sy ny fanoerana raha mijery ny solotenany isa-paritra ny atokotima rehefa mba hoe isy le redynamisation fanameloma maso no atao misy ny fankalazana ny 20e anniversaire no atao de misy foana zany a ny teritery zay atao ny fandrahonana zay atao hitan'ny firenena lehibe nge zany hitan'izao tontolo zao nge reny reny zao ny profo mitohaka amin'ny tendany fa manara-maso ny zava-misy eto Madagasikara zany a ny vondrona Europeana ka hoy za hoe rehefa tsy tonga saina am'izao de tsy tonga saina tsony efa tsy tava voakanareo tsony ngely izy de mbola mipanohitra ihany ve zao no anliana ndraikitra am'izao fotoana zao ny mpanohitra roa misaorina reo hoe manana mpanohatra misaina endry mbola vonona ny ame sosokevitra anareo iary fandinika aminareo anampy anareo amin'ny fivoahan'ny Madagasikara am'izao fahasaranany zao nge zay nge mampanohitra ny mpanohitra manana ny viny izy ary manao mamizy le hoe critique constructive afahana manarina ny toekaren'ny firenena manarina ny sosialy ary manarina zany resaka politika zany mba hisiny ny fitoniana ara-politika sy ny fitoniana ara-toekarena sy ny fitoniana ara-piarahamonina dia eto ny mpanohatra manana zany projet de société zany vahaolana omena ny fitondrana zay nge le hoe fikonan-dom-pirenena hoe ndao tsika ifampiresaka de efa fantatra hoe ity ny zavatra tena mahazo ny vahoaka ity ny makarano ny vahoaka de eo a manome zay hoe ity ny recommandation ity ny vahaolana ry mpitondra nareo no manatanteraka azy fa tsy hoe izay kory no akantoeranareo nge fa zay nge nataoranareo mafy ro faniry hoe inana gâteau anareo olo efa heritaona kely nge sisy iananareo efa zay miandry fifidianana zay ary teo a voalavoalaza niny ambassadeur Union Européenne iny fa andefa izy mpanara-maso avy any ivelany amin'io fifidianana io ao anatin'izay ary isika koa zany a de tsy vitany hoe miankina mionona am'ireo mpanara-maso avy any ivelany reo tsika fa tsika koa de tokony hoe isika malagasy mihitsy no anara-maso de tsika no ijery hoe iza no totompona andraikitra manara-maso an'io fifidianana io mba ho madio sy mangarahara io fifidianana io mba tena mitovy daholo ny candidat rehetra fa tsy hoe candidat ny fitondrana nareo de anao zay tianareo de misy tikano sy tsy tikano fotsiny a zay ataonareo ao anatin'izy tsisy mandraiky an'izany doublon sy ny triplon zany tsony eto tompoko tsisy andraiky an'izany tsony nge eto de noho izay mba misy ny fifanajana mba hoe misy zay fifampitokisana zay de hoe andao tsika iresaka zany a mba andamina an'izay andamina ny resaka fifidianana manaraka eo andamina ny resaka mba sy ny fitoniana ara-politika andamina ny toekarena zay teny efa microsofahana andamina ny resaka ara-tsosialy zay tena maharary ny vahoaka izay nge no itakina le fikonan-dom-pirenena ary mbola nyteny izy teo a ambassadeur Union Européenne ilainao izy ny fifampiresaha ary ny toeran'ny vondrona Europeana eo amin'ny lafiny diplomasia enjana be mihitsy ary reny a rehefa tsy manaraka ny teny reny de misy fiatraikany ara-diplomatika zany ary ny fiatraikany ara-diplomatika rehefa tsy anaraka ny mpitondra de tsy maintsy misy ndray ny fiatraikany ara-toekarena ara-tsosialy
ara-politika ara-pitoniana zany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto zao de mbola misy natao hoe instabilité politique de mbola sanareo fa no miteny hoe foronina hony foroniny mpanohatra hony zany foroniny société civile hony zany fa milamina hony a eto Madagasikara miadana eto milamina nareo mpitondra no miadana sy milamina fa ny vahoaka eto tena mena anatina crise sociale crise ara-piarahamonina crise ara-toekarena ny politika misy natao instabilité politique eto nefa rehefa tsisy zay stabilité politique zay tsisy fampandrosoana vanina angeto hoe satria tsy vitanareo rery ny fampandrosoana ao any Madagasikara nareo ary tokony ho faly nareo tokony ho fiary nareo hoe manana mpanohatra opposition intelligente nareo manisy anareo manoro-hevitra anareo ary nanome voalohana maro ho anareo fa ny firenena hafa afrikana ange zao faniry zao zava-mitrango zao no misy tonga de guerre civile tonga de mifampitifitra fa mbola tsy tonga antsika zao fa hoe andao ifampiresaka tsika ifandiniky tsika ijery ny marimaritra isantsika ivoahana am'izao crise zao ary ame vaolana ara-toekarena ara-sosialy ara-politika ara-piarahamonina ary iny anisany mbola resy lahatra nanamafy ny tenin'ny fanoerana iny teniny iny ambassadeur iny ary tsy iny ambassadeur iny hany fa reo ambassadeur rehetra reo nge ny firenena mikambana rehetra efa mitovy hevitra daholo zao manery an'ny mpitondra am'izao hoe ilaina ny fifampidiniana ilainy zany reo ilainy zany hoe fikaonan-doha pirenena zany ao anatin'izany de mbola inona iny ary ndrasana ao anatin'izay raha mbola iandro nareo ianahana eo de tsy maintsy asiny eo tsy maintsy asiny zany fikaonan-doha pirenena zany ary tsy afaka iandry tsy afaka iandry anareo ny vahoaka nge efa mosa reny misy indrindra firenena efa potika misy fandraisana andraikitra tsy atao iandry anareo tsy andray andraikitra hoe tsy maintsy mijoro tompoko izay ary zay koa mamparapolitika anay ary zay maha-olom-boafidy anay tsy maintsy mitondra ny anjara blikinay zay ho amin'ny hevitra ampandrosoana nyty fireneny ity hevitra ampandrosoana nyty fiarahamoniny ity satria zay no mahita ny mararo ny vahoaka indrindra satria zay de olom-boafidy mahita ny mararo ny vahoaka zay ny miara-miosina mivoaka isan'andro ary efa miara-miosina mivoaka isan'andro zay de zay koa mahita ny vaolana oentina anarenana ity fireneny ity ya mbola toizantsika ihany le adevitra député Todosoa ny taliny kabinetran'ny présidence moa zany de nanao fanambarana omaly izy ty manko rehefa hoe may ambondrona rehefa hoe tsy maintsy tondrahana rano ny afo de indraindray ihany ny famadibadika ihany le izy tsy any amin'ny eritreretina hoe avono an'le afo ohatra ny mampiredareda indray le izy satria manokatra adevitra foana zany ataon'le mpitondra fanjakana nanova style indray ny teo anivon'ny présidence teo aloha teo zany de mitondra tenin'ny présidence no matetika antena fa ty indray niakatsehatra mihitsy ny dirikabo ny présidence isika momaly mitondra fanadiadiana hoe tam'izay fitondrana fanimby rehetra manana an'le tena personnalité le gabarit politika manana an'le tena force angezabeny le tompona ndraiky teo anivon'ny présidence fa am'izao fotoana zao de tro ny olona mipiripirina kely tsisy de tena hoe lanja angezabe zany tena manao politika zany eo amin'ny présidence zany indrindrindra ny taliny kabinetra sy ny ese fa rehefa mahita ny fanjakana am'izao ianao de tro miady redy le filoham-pirenena sy le staff manodidina azy fa niakatsehatra izy omaly de nahazo lesina avy amindray mpanohatra fa eto indray tsika de hitondra indray tsika ny lafim-panadiadiana momba zay tsy maintsy mamaly tsika satria maly place le adevitra netiny lay dirikabin'ny présidence hoe notsika aloha le izy faly de avy eo miverina ato amin'ny député Bogos Todosoa indray tsika ao anatin'ny fandalinana sy fanadiadiana Nisany fangatahana fahazon-dalana raha teto Antananarivo ohatra hanao fitokonana hanao fivorimbe ny mpanohitra nomena toerana ny mpanohitra nefa tsy nanaiky an'izany any zany ilay olana manenjana tady mba hampisy crise politique foronina ny crise politique amin'izao zay ilay tseketsika ary zay koa tsika ny raisam-pirenena nizaniza zao sehatra le atsika na ny vondrona européenne na ny système des nations unies na ny banque mondiale na ny FMI na reo chancellerie rehetra reo tsy misy manaiky an'izany fanakorontanan'izany nisan'ireny fihaonana tamin'ny vondrona européenne reny zay somary nitapahana ny teny nataon'ny filoham-pirenena raha ny teny izy hoe tsy misy crise eto Madagasikara ndresaka ny fanaovana tamin'iny teny hoe manahoana ny fifidianana manahoana ny fikarakarana ny zavatra angatahan'ny mpanohitra de ny conférence nationale tena mala ny filoham-pirenena hoe
tsy misy ny crise politika fa fironona io crise politika io reny zavatra tazantsika ireny zany hoe ny tentative maro samihafa hidina an-dalambe sy ny sisa tsy eketsika izay zavatra izay le tenenina hoe stabilité politique. Ya rehefa maheno an'le fanazavana aloha zany de mikorotana be mihitsy le fanazavana entin'le talenin-kabinetra député Toditsoa zany tsy mirindra le izy fa ny azo antoka de hoe noho ny zava-misy de voatery tsy maintsy miteny izy de miresaka politika izy. Ny tontolo iainana manko hafa iny fa ny resaka tontolo ara-politika hafa zany zay. Zay zany zavatra tiantsika resahana. Miresaka volony Europiana izy de zay ny antony nandefasantsika mialoha an'ilay tenin'ny ambassadeur amin'ny volony Europiana teo député Toditsoa ho antsika mpanaraka isa-tokantrano sy mpijery miara-manonja. Mazava ny teneniny Giovanni Di Girolamo teo hoe ny aminy hoe misy tontolo tsy mirindra eto, misy politika mienjana eto, ny valeur fototra iaingana, ny demokrasia, ny faniohakevitra, ny zoisam-batan'olona sy ny rehetrarehetra tsy miditra mitsabaka zany zay fa misy zavatra tokony ho atsaina mampirisika nisy ny dialogue sy ny rehetrarehetra. De iny nefa zany tokony raha ny tena izy zany de zao tokony tsy nanao an'iny conférence de presse iny zany ny dirikabon'ny présidence aloha fa tsy fantatro na nahazo information izy na tsy nahazo information hoe hiteny ny ambassadeur amin'ny volony Europiana de mba taorianan'izay aloha zany vao niteny fa izy zany raha miteny ny aminy hoe hiteny zao ny tenen'ny zareo hoe tsy manay korotana fa ngano volony Europiana teo ny teny misy korotana tsy niteny izy hoe manakorotana fa zao misy zavatra mienjana eto zay le fomba fanehoan-kevitra ara-diplomatika ny entin'ilay ambassadeur de naapprisieny midira anatin'le dialogue fa tsy hite mihitsy izy hoe misy korotana be tsy fakahitana eto anareo na de zay ara ny zava-misy eto Madagasikara. Ahoana tsy hitenenany rehetra fa nga de misy mitapina amin'ny masony eto tsy mahita hoe tena tsy mandeha amin'izay laon'ny intsony ny fitantanana an'le firenena. De diso be koa le fanehoan-kevitra nataonao madame Dirkab. Enao miteny hoe tsy manaiky ny conférence nationale, concertation io izy. Le nuance zany aza ampifangaroana le hoe concertation sy conférence samy hafa zany. Zany zao de efa tsy fahaizana communication zany. Concertation nationale ny resahan'ny mpanohatra fa tsy conférence nationale. Député Toditsoa le mampandry ndondray ary. Mampime le Ramatoa teo. Ary mampanahelo izy. Mampanahelo anaka. Tena satria nge reny isa moa iny Ramatoa iny. Fatatsika fa olona teny amin'ny abakabaka teny olona tsy hita hoe taiza na taiza tonga de ministra tampoka. Zay nge mavoan'le fitondrana amin'izao hoe tonga de tsopotsoponina fotsiny de atao ministra olona efa naveriko teto foana zay mila fanomanantena zany hoe olona atao ministra na ho solombavam-baboaka zany na ho filoham-pirenena ho efa nampianariko teto zany ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpitondra ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy vetivety anao de ho atao ministra ny asa tarehy kely ONG kely tarehy anao na tarehy amin'ny privé kely tarehy anao de ministra tampoka de reny de dirikabo tampoka ianao rehefa esorina mahatonga ianao madama nasorina atao amin'ny sy ny tontolo iainana tsy namely anao ka tsy nahavoanao ary be da be ny zavatra hitatsika sy fantaritsika tao anatin'ireny ny zavatra nataonao fa népotisme nge nataonao tao favoritisme ny avanao daholo no ataonao DG directeur manodidina andao tao amin'ny ministère de l'environnement tsy zavatra sanantinga tao tsy zavatra voafehanao tao ny esoriny ianao de tsy mahavoanao zay de vetivety teo indray ianao noho ny relation tao de any amin'ny dirikabo na présidence poste politique daholo nge zany ianao zao zany fomba fiteninao zany de efa tsy politicien ianao tsy mpanao politika ianao tsy manana expérience politique ianao zany na dirikabo na présidence zany nge efa ne toko manana gabarit zany amin'ny resaka politika nanana expérience politique firy taona zany ary mafonja arakevitra zany manana argument anao anatin'le izy mafy tsara ianao ary tontolo iainana na ministra anao teo fa tsy resaka tontolo politika ao anatin'le izy ary teo nge de jereo mpanohitra indray no miteraka fikorotanana fa taiza ny mpanohitra no nikorotana mba teneno zay mahatonga atsika eto faniry mampiseho sary foana sy olona miteny ao anatin'izy io ny porofo hoe io le olona miteny io le olona
de miteny le olona de zay vao commententsika le izy ao anatin'izany mba tsy amoroporona sala am'le fiteniny teo le izy hoe ny mpanohitra ndreo izy no manakorotana ta zay jereo fa ny zavatra nataon'ny mpanohitra nke ampiraminana daholo ary ianao ny teny hoe mirotsaka ny dalambe zany ny azy de fanakorotanana natosika irotsaka an-dalambe nangataka hiditra ao anaty toerana manokana mifefy misy vavady fa natosika zareo hidina an-dalambe te tsy be ririka sy tany mahajanga député Todisoa de hoy za hoe sady tsy mijery radio zany tsy mijery tele ary tsy mamaky tatitra tsy mamaky tatitra ary tsy ihany koa le fametanana natao hoe démocratie inona atao hoe démocratie hainao ve zany fahafaha miteny iny zany fahafahana manao hevitra zany fahafahanao rehefa tsy faly ianao na manao hevitra mirosaka an-dalambe jerevony any amin'ny Afrika sy any ampitan-dranomasina rehetra any Europa any Amerika any Azia fa mirohatra mivoaka rehefa misy fifaliana taony na fitakina taony nga misy misambotra nga misy manaratsy azy ny mpitondra nga misy korotana fa tena tsy haina koa izy am'zany le hoe mirotsaka na propriété privée ny rotsanonao an-dalambe na mirotsaka aiza zany ianao na aiza de manakorotana zany ny ao an-tsainy mety ry zero le zavatra tsy hainao akory zany hoe liberté fahafahana inona zany ny droit de l'homme inona zany de eo indray izy miteny hoe mamboly crise ozy izy mamboly crise politique nareo nge noho ny tsy fitantanana tsy fahaizanareo mitatana noho ny tsy fivezanareo ny fitantanam-panjakana noho ny jadona ataonareo noho ny savorivory ataonareo na tsy fisin'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny asan-dahalo ny asan-jiolahy ny fisin'ny vitim-piainana ny inflation miakatra ny fahefa-mivoaka zay ambany de ambany tsy fananan'asa noho ny tsy fenonareo ny mpanohatra reny rehetrareny nge no lasa niteraka krizy ary anatin'izany ny krizy ara-politika amin'izao fotoana zao fa iza no mitenanao fa tsy misy krizy ara-politika zao satria ny krizy ara-politika zany dia tsisy aloha ny fampianona eo amin'ny mpanohatra sy ny mpitondra ny voalohany ny krizy ara-politika zany dia tsy avela miteny ny mpanohatra tsy mena kanja hitenenana izy fa terrorisena io le lazaiko hoe le terrorisme d'État lazainy teto foana zany ny fampirorona maro isan-karazany ny jadona zay ataonareo reny nge no niteraka ny atao hoe crise politique amin'izao fotoana zao de zay misy ny instabilité politique amin'izao fotoana zao de misavorivory daholo zany ny toetra ara-politika rehetra de io crise politique io nge no miteraka crise ara-toekarena zay hita amin'izao fotoana zao miteraka crise ara-sosialy ary lasa miteraka crise ara-piarahamonina amin'izao fotoana zao hita amin'ny fiainana andavanandro ke zany satria zany le crise rehetra ny teneko zay nge le niteraka efa nazavaiko teto zay le niteraka ny amina tsisy tsony ny fifampitokisana eo ny mpitondra sy ny vahoaka tsy matoky mpitondra tsony zay le hoe crise de confiance efa nazavaiko teto zay tsisy jereke rehefa filompinena no miteny na premier ministre na membre ny gouvernement atao ory vahoaka zao natao na ny chef de région na ny chef fokotany na ny solombavam-bahoaka nareo tsisy mpanaraka angeny olona miravoravo tanana ny olona satria tsy matoky anareo tsony ny olona satria zavatra taonareo any amin'ny zavatra tsy fanao tsy mijery le tombontsom-bahoaka nareo fa ny anareo ihany ty tena loatra nareo de miteraka crise zany zay le hoe crise de confiance efa niteneniko teo crise de leadership tsy mahay mitarika ianareo tsy totenitsonareo eo anatrehan'ny vahoaka satria misy leo crise ara-politika sy ara-toekarena sy ara-sosialy sy ara-piarahamonina de tsy maraka zay teninareo tsony ny vahoaka raha miteninareo hoe atsy gauche makany amin'ny droite ny olona amin'izao fotoana zao satria tsy matoky anareo ny vahoaka desu ny vahoaka miodina aminareo ny vahoaka mangidodrotrynareo ao anatin'le izy nefa rehefa tsisy zay hoe mametraka anareo ho leader politique zany ny leader zany ny mpitondra jerenga ny ivelany ny firenena mandrosina ny firenena afrikanina zay mandrosy vao miteny ny filoha de manaraka daholo ny olona hoe zao ataonareo na ratra le mirafitry ny fotony io na aiza fa zao ke tsisy mpanaraka sy fokotana zany moa de efa tsisy mpanaraka mihitsy hoe zao atao na zao atao
satria zay le tandrevaka napetraka reo parana ny fitatana mpanjakana zay nataonareo hatrany amin'ny fokotany io hatrany amin'ny gouvernement io hatrany amin'ny présidence io paranahany daholo eto tsisy zavatra vita mihitsy zany ao anatin'izay fa mifanohitra am'izay ary no hitan'ny vahoaka fanondronana rena mpirenena maro isan-karazany ny détournement maro isan-karazany ny adiny samy ministra miady ny député sy ny ministra chef de région za moa tsy tenona le gouverneur fa tsy ao anatin'ny lalam-panena iny chef de région sy ny maire ny chef de région sy ny député nareo samynareo mifampitifitra ao anatin'le izy tsy modely zany nareo na ara-pitondrateny io na ara-piaramonina io na amin'ny lafiny fitantanana io zany a de tsy mametraka an'izay zany a nareo zay zany le tiako tenena androany le hoe pratika politika mihitsy zany ny mpanao politika indrindra nareo eo amin'ny fitondrana le pratika politika zany a zay ataonareo dia tsy misy fiatraikany any amin'ny fampandrosoana ny firenena fa mifanohitra am'izay no hita ao anatin'le izy satria izy zavatra ataonareo a de manidika foana nareo ahidika any amin'ny mpanohatra foana le izy hatrany amin'ny resaka fiangonana ary amin'ny jesosy mamonjy maro isaka de mpanohatra foana no aliana le izy zany ve no comportement ananareo ao anatin'le izy de manidika andraikitra foana ny vaovaoka inge hoany no mijery ao anatin'izay io fifanaratsiana io a tsy mety io raha nareo saminareo de mifanaratsy nareo ny député sy ny ministre samy ministre ny chef de région sy ny ministre ny député sy ny chef de région ny député mifanaratsy nareo tsy mety zany fifanaratsiany zany satria ny mpitondra no modely eo anatrehan'ny vahoaka nareo sady tsy manome fampatrona ho an'ny olona tsy manome vahaorana ara-tsosialin'ny olona tsy mamiasa ho an'ny olona ny volan'ny olona tsy misy de nareo mbola mampiseho an'izay hoe fifampiantsiana aminareo samynareo zany de tsy vitan'izay ihany fa mbola miantso koa nareo ny mpanohatra ary eto dia miantso ny mpanohatra aokatsika tsy hanaraka ny fomba fanaon'ny mpitondra satria misy amintsika hita source zany aloha azavy eto aloha angarara amin'ny vahoaka zany misy zany fa tokony anamboatra koa tsika zay fitondran-tena tsika ara-politika zay eo no ionatrehan'ny vahoaka fa tsy hanaraka ny fomba ratsy ataon'ny mpitondra sika ny RMDM misy sy ny groupe panorama misy sasatsasany fa tsy rehetra mifamely ny panorama samy panorama ny RMDM samy ny RMDM ny HVM samy HVM ny team samy ny team misy zany tokony ho modely tsika ao anatin'izay ary zay mamera manoza antsika miteny ny zava-misy aloha tsy mifanaratsy ry zalahy sy ry ranabavy sy rahalahy samy rahalahy indrindra itsika tia mifanoerana tsy hanaraka ny fanaony any amin'ny mpitondra fa ny vahoaka zao efa miaraka amitsika daholo zao hoe de tsika nefa ny fanaratsy samy ao anatin'izy tsy mety zany ho vai le toetra tsika zay ny vahoaka tsinona efa misafidy misampy aty amitsika daholo de tsika nefa ny fanaratsy hoe raha nange zao raha kotoke zao hoe raha soange zao hoe ny tsika ny fahavalitsika dia ny fantrana ary ny adversera politika tsika dia zareo eo amin'ny fitondrana fa tsy tsika samytsika fanoerana indray no ifamely ifampialina ao anatin'le izy tsy mety zany misy amintsika manao an'izany ary sahako mitena an'izany eto anatria amin'ny vahoaka zay matody soa azy tokony anisan'izany tsika satria ny vahoaka miandrandratsika mba iovintsika ao anatin'izany za fafaniry de zay tsy mba manaratsy ny hafa zany mihitsy ny ahako indrindra fa ny namana ny mpiara-mitolona rehefa tsy mety ny ataony atsoko manokana izy hoe sao de zay izy rery no miresaka ao anatin'le izy hoe mba mifanitsy fa tsy areamason'olona ianao areamason'ny namana ianao no manaratsy ohatran'zay inona zany mahasamihafatsika ny mpitondra ao anatin'izay zay makaleon'ny vahoaka ka androany mino sy manantena fa tsy isan'izay tsony ao anatina ny fanoerana satria manantenatsika ny vahoaka itsika ny tondra raha pitso sy afaka pitso anovany zao fireneny zao anovany comportement ary tsika raha hitondra tsy maintsy comportement tsika aloha novaitsika ao anatin'izany miandrandra ny vahoaka manantenatsika satria fantatry ny vahoaka fa tsika manana an'le fitiavan-tanindrazana itsika manana an'le fahendrena itsika manana an'le fahaiza-manao itsika manana diplôma faripaizana sy faripahalalana anavitra nyty Madagasikara ty ka zay zany ny tena tsepiko androany ho an'ny mpanao politika rehetra na mpitondra izy na ny mpanohatra izy
aloha tsy fampiantsitsika alao aseotsika ny vahoaka itsika nge leader politika itsika no mpitarika ary matoatsika olo lasa mpanao politika lasa olo mbofidy na olo mbotendry dia atsika zany a ny anisany hoe hitarafan'ny olona hoe iaty afan'ny fanantenan'ny vahoaka fa tsy tsika ndray kory no ampiseotiotra mirehefarehefa amin'ny tany tsy tsika ndray no aneo ny fitondrana tsy fitondrana tena tsy mendrika itsika ndray nanao fitenenana tsy mihaja zany a eo natrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka tsy mitena kory hoe zany no faratapin'ny ampahalalana na faratapin'ny ara-pahaizana na ara-pahendrena fa zavatra hita zany a amin'ny fiarahamonina hita zany amintsika mpanao politika zany a zay fomba fijery sy hevitra zay atao zay ka ho anao idamadama dia aitsio ny teninao fa ny toerana mandalo tompoko zao nareo ngenio e raha pitso sy afaka pisika nareo tsy eo tsony de vavabe nataonao sy mifanena ndraikitra ataonao iny rehefa izy zay neo de ahoana averina aminao ny teny zay nataonao sy ny fomba fanaonao ary indrindrindra fa ny vahoaka no anadyady anao sy ametraka fantinanao de ahoana no ataonao ao anatin'le izy tena tsipiko zay ho an'ny mpitondra rehetra mandalo ny toerana sy ny fahefana ny vahoaka no andre mandraka ny vahoaka mametraka atsika eo ary ny vahoaka no manala atsika eo ary efa miala eo de aza mimetrehitra hoe hiala mazava raha nanao ny tsy mety fa efa manao ny tsy mety ianao de tsy maintsy misy ala helim-bahoaka zay ary helim-bahoaka zay tsy ho zaka zay zany ao anatin'ny fiainana sy ny fiarahamonina sy ny firenena nisy manko tamin'ny faneho-kevitra iny ny filazana zany fa tena le hetsika zay ataon'ny mpanohatra de fambolena korota na ambanimbany ny fisainan'ny mpanohatra sy ny sisa de hoy sika hoe inona moa no andrasana aminareo raha ohatra ka ianareo mpitondra fanjakana raha tsy mahay mamaritra ny atao hoe industrie inona no andrasana aminareo raha ny établissement commercial individuel n'olona no lazainareo fa industrie zay a idedy hafa ny fanjakana am'izao fotoana zao io tsy oetry ne mividy entany ery Anosobe no de mivary boanjo ery Beorilika de industrie ny anaran'izany de enary tsara aloha ny valam-pahamaritana ny définition-ny industrie sy ny industrialisation zay anaovanareo communication politique be io endrika diversion hanohizana ny te-adevitra faharoa ty zay vao amin'ny adevitra amina lafin-javatra hafa makaty amin'ny mpanohitra mbola am'to ihany le adevitra teo député Todisoa mikasika ny nambarany ny taligny kabinetra amin'ny présidence valizy indray ny adevitra eto teo aloha zany valizy nisy pleu taloha iny anga am'izay ka to mampase fa ty indray valizy misy etikety zay mampatahotra be ny ihany de notsika indray ary le izy tsy piasany ary Madagasikara teto no nanao an'ireny ny tena zava-dehibe de olona tany ivelany no nakany sary ary tratry olo io rehefa tratry olo io a dia hita tao anatin'ny finday any daholo zany a fa tsy resaka fakana sary an'ny entan'ny filoham-pirenena fotsiny ihany lay izy fa chauffeur ao anatina représentation malagasy any ivelany lay izy afaka teneniko ny anarana de ny UNESCO ny tena manahirana ao anatin'ilay izy de misy fikasana mihitsy fikasan-dratsy satria tazana ao anatin'izany zavatra nampitain'izany zao ohatra ny firesahana hoe sanakavavin'ny filoham-pirenena zao amin'izao fotoana zao lavitra ny garde du corps ary zao ny tondrako anjareo ary zao ny misy zavatra ohatran'izany ticket tsy tokony isy polémika mihitsy ny ireny raha niraisinareo ny ticket de bagage koa angambany avy any Vienne de mety afaka ny teny koa ny mpanao polémika hoe raha matota le any kabinetra nanana 400 kilao misy inona ao anatiny zany hoe zavatra tsy tokony asiana resaka mihitsy ny zavatra ohatran'ireny midina ambany be zany ny niveauan'ny débat ataon'ny mpanohatra eto amin'ny firenentsika resaka industrialisation nandehanantsika tany a resaka amin'ny mahatompon-daka any filoham-pirenena fa indrindrindrindra i Madagasikara no nomena sehatra atao anatin'ilay izy de tsy tokony hidina amina zavatra ohatran'izany ny resaka io le nyresahako teo manko député Todisoa am'le hoe ambany ny débat hoentin'ny opposition resaka industrialisation de ohatra hoe na ny famaritana ny industrie sy ny industrialisation ara tsy anareo de mianakendra ty amin'ny mpanohitra nareo midina ambany be le débat
le débat hoentin'ny mpanoatra nge miakatra ambony be mihitsy endao hanao concertation ary hoento mivondrony eropeanina e le iadevitra eto mpanoatra mazava tsara amin'ny lafiny fantaminana ara-politika ho an'ny ho avy atahorina ny crise post électorale mahakasika indrindra ny fifidianana ho avy par rapport ny doublan par rapport ny zavami zay mikorotana be am'izao fotoan'izao ary efa traingo ny fikanareo makany fokotany io ataon'ireo solomavim-boaka anareo mandady manendaka président fokotany reo ka izy mampidina an'le débat am'izany lafiny zavatra zay ny teneko teo établissement commercial individuel n'olona lazainareo fa industrie ary sanganasa amin'ny fanjakana de iny trophée iny nentinareo mandehandeha resaka valizy ianareo tsaika aloha député Todsoa fosa hoe alafoandra indray a mieritreritra nanenjehana ngara-jonary mampianana sy mivadina ary tao anatin'ny fanoherana zao fanjakana zao fa isan'andro taizy io ny anatra taizy io ny aso io ramatoa io toatra nisy fotoana hony ny asa teny atanina renina teny lasa tonga vadina filoham-pirenena hony ntsika raina hatramin'ny akanjo ny sarina mananasy ary nisy fotoana ohatry ny décolleté kely zay le akanjo somary hitany tratra zao ve natao hoe filoham-pirenena vadina filoham-pirenena tsy manaja amin'ny toerana misy azy mihitsiny io ramatoa io daholo mibaiki ny ao amin'ny présidence hony ametraka dirikaby indray hono madame la présidente my première dame isan'andro atramina fivoahana tsy mitondra tombotsy ho an'ny firenena io mandany volam-panjakana gaspillage io tsisy politique de l'austérité fa mandeha mivoakany atao inona vady amanjanaka le filoha entina mandehandeha any vady mifahafironiny tonga daholo nge zany isan'andro voziny fa nysaraka hono hoe tam'le ngafilo sy ny sisa fa nangina izy mivady tsy ny teny député Todsoa fa ty zany tikana bagage de nitao ambadiky ny adevitra rehetrarehetra fikasana ifofony ny hain'ny filoham-pirenena ny resaka momba ny zanaky ny filoham-pirenena sy ny sisa fa tena nyresahana ny zanak'Andriamatora Jonary mampianatra Andriamatovoangy Rahamatovoangy nahazo amin'ny président Marc Ravalomanana sy mivadiny zany tahaka n'inona nanamboarina photoshop mihitsy ny sasany ary nasiana tandroka ny sarin'ny président Marc Ravalomanana lazaina fa nodimandry ngara Jonary mampiana moa nitondrana vatapaty mihitsiny fa tsisy adevitra tamin'izany amin'ny fofony hain'ny filoha na fofony hain'ny filoha teo aloha sy ny vadina fa zay ny endriky ny démocratie sy lay diabolisation ny taizainy reto olo reto ka raha misy adevitra ohatran'izany ny Apollo mivadika sedapo ny sedapo mivadika paty matsiro salona de isan'andro misy zarana zavatra ohatran'izay foana député Todsoa rehefa ao anatina trangan-javatra mafana de misy lafin-javatra mipolo de alam-panatsika eritreritra hoe diversion ve zany sa film tena izy tokoa député Todsoa tena zay mihitsy le tianambara faniry diversion reny atao zay mahavoina ny olona amin'ny resaka tsy misy dikany de varinany ny olona de adin'ny olona le fahasaranana zany aty atotokantrano sy ny fahasarana maro isan-karazany resaka bagage erive de lasa daholo indray zao no ataon'ny fitondrasam-panjakana imasony ao anatin'le izy nefa ny filarana gasoil sy ny essence am'izao fotoana zao sy ny fiakarany miopapana tsy jerena ny fanampianany ray aman-dreny amin'ny fitaovana ho an'ny mpianatra zay hiditra hianatra tsy jereny am'izao fotoana zao lazaina fa gratuité nge zao nefa ianao raha makany amin'ny EPP ny CEG ny lycée mandohatrinona ny ray aman-dreny mpianatra am'izao droit d'inscription aloha any amin'ny lycée anao mandoa 50 000 ariary 70 000 ariary hatramin'ny 100 000 ariary mahery ary 150 000 ariary any amin'ny CEG anao bola mandoa 40 000 ariary 45 000 ariary 60 000 ariary ny mpianatra ray ao anatin'izay faniry mbola miampy ny fitaovana rehetra zany kojakoja rehetra ilay anatin'izany any amin'ny EPP aiza le gratuité hoe tsy fandoavam-bola any amin'ny EPP mbola mandoa 40 000 ariary ka hatramin'ny 100 000 ariary ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny zazaray ao anatin'izay raha manana zazaza telo izy zany nakevatra am'izany de ohatrinona zany malohany ao anatin'le izy haniko hanina rehefa tsy hitany ray aman-dreny zay atao ao anatin'izany ka ny zavatra tahaka ireny lasa angadiana daholo izy le nakasary aiza izy nompe de laha ny andro mihitsy ke izy menakavy le madama be moa zay le efa tsika le madama be leo amin'ny raisa moa zany de
ianina mihitsy koa de miperiperika koa le molony sy le vavany ao anatin'le izy any anjehana an'le olona ao anatin'izy efa laza vaky tetsy tamin'ny heriny hafaniry hoe le olona nge matoa manao an'izany hoe makasa izy zao ny titeny teo le ministra hoe zay tany avelany tany Vienne matoa ny olona zao nga ny volanao no nyantokanao tany volam-panjakana ngereny volam-bahoaka zay volam-bahoaka no volam-panjakana nandehananareo menakavy tany zay mahatonga ny olona sarotiny amin'ny fandehananareo ny ora andehananareo ny séjournareo any ny fiampitaonanareo tany nany hôtelinareo any hôtel de luxe firy étoile ny PRDM rehefa avy eo ohatriny no azonareo ny olona ty zara fagno misy hoanina nefa ny etra ny olona no ivelomanareo nanaovanareo fiainana any zay mahatonga ny olona sarotiny aminareo hoe inona ny zavatra entinareo firy ny bagazinareo inona ny totobilinareo inona ny tranonareo nareo menakavy membre gouvernement sy ny mpitondra efa inona pilidinina be tany ny sasa moa membre gouvernement manana trano any ivelany mihitsy ao anatin'le izy de miteny raha matoa ministra teo hoe zay tany ivelany mizaozao ery nefa vola tany am-posinao nga io volam-boboaka nge reny andanareo any ivelany reny ary io mbola averiketo zay faniry zao nanao fanambarana zao ny membre gouvernement sy ny présidence hoe tsy hanao vacances kely ohatry zareo amity zany de aparo mivoaka malagasy nga 4% 90% nga mahanao vacances zany ve ny tenareo anatin'le izy fa maninonareo raha tena hoe mijery ny fahasaranany vahoaka tsy mandray karama mihitsy lohanareo ny carburant nareo ohatriny ny isam-bolana nareo exécutif ohatriny isam-bolana ny carburant nareo aza mandray mihitsy loha nany ariary de reny loha anasaovana vahoaka anaovana asa sosialy ho an'ny vahoaka omena asa maritra ho an'ny vahoaka tomobilinareo firy za efa nyteny am'dio daholo ny katikata rehetra ny ministera rehetrarehetra firy fa aloha samy mitondra ny tomobiliny avy aritra any amin'ny ministra DG ny directeur ny SG ny dirikaby samy mana tomobilina daholo ngereo na moto na moto reny zay solombavom-boaka mandeha moto maika fa ianareo no izesy tamin'ny fananam-bahoaka ao anatin'le izy amidio reny de alao de mba miaritra zay le hoe politique d'austérité politique ny fitsitsiana aseho amin'ny vahoaka zay le modely teneniko teo ke le pratique politique aseho amin'ny vahoaka fa tena hoe miafy koa nareo de miara-miafa amin'ny vahoaka fa tsy ny vahoaka nina nitady kiraro nito miaratsiny am'le fitenenana vahoaka foana no atao miafy zany fanira ao anatin'le izy menakavy milibaliba izy mihinakavy milibaliba makatsy makero mamoaka trano be foana tany tobila manao fiainana mihinan-kanina be addition tsara ny amin'ny restaurant le vahoaka miafiafy amin'ny ary androany amsehona ny vahoaka ama député de Madagascar na Todiso André Mampandry alona koa nareo mba iafy rangaha aseho mivoaka hoe tsy mandray karaminareo efa manana daholo nge ianareo reo am'tio daholo ny tomobilina rehetrarehetra tomobily mpanjakana rehetra aloha samy mitondra ny tomobilina na ny motoany rehefa tsy manana sao de isy teny ndray hoe zay ke tsy manana tomobily bus rangaha andanana maninona ny ministra any vela membre gouvernement mandeha train mandeha bus maninona izy mitondra tomobily manokana izy maninona izy nareo sady mena katakatana firy ny carburant-nao ohatriny isam-bolana ny karamanareo fa mivoaka de tena miafy anao zany de tsy mba iafy mihitsy ao anatin'le zay le pratique politique mila hovainao zay le comportement politique aseho ny vahoaka hoe tia tanindrazany ianareo fa tsy resaka vacances kely folo andro sy ny anina nareo ke manao ia vacances foana mode manao fitsidena any amin'ny faritany nareo ary fa vacances ny tena lianareo anatin'le izy 4% ny voaka zao no manao an'izany vacances zany mba hoe mahita moron-dranomasina firy ao anatin'izay ka mbola very keo anty aseho ny vahoaka zay fa raha manao an'izay nareo zany itehaka voalohany hoe tsy mandray karama atrany amin'ny mpiasa amin'ny présidence zany nareo membre ny gouvernement sy ny premier ministre reo exécutif reo ny chef de région sy ny anyreo am'tio daholo reo tobily mpanjakana rehetra reo le plaque rouge de dahanareo reo tsy mandray carburant mihitsy loha nareo aseho amin'ny vahoaka zany de miara-miafy amin'ny vahoaka nareo fa zany itehaka sideranareo voalohany eto ao anatin'izay
mba mira nange vahoaka ao anatin'izay mba mazoto ny vahoaka am'izay fanira hiasa sy tady zany zany de anisan'ny mampiena le hoe fahatokisana ny mpitondra sy ny vahoaka rehefa manao an'izay fihetsika zay ny mpitondra tsy adala akory ny vahoaka lasa mitombo tsikelikely le fifampitokisana le confiance ny vahoaka ho an'ny mpitondra ao anatin'izy mbola mameso papa zany androany ao anatin'izay zay atao raha tena hoe tia tandrasana mijery vahoaka nareo fa tsy raha ny vahoaka nareo nahaka vakansa na tsy aka vakansa na iasa sabotsy na iasa lahady na tsy asa mihitsy ary satria mitovy ihany nareo na maka vakansa na tsy maka vakansa ary fa maika mahatra foana ny olona tsisy misy décision raisinareo ho an'ny fiainan'ny vahoaka nge ao anatin'izay vahoaka zao de mietreta hoe tany tsy misy fanjakany ty zay indrindra satria tsy misy mpiaro ny ainy sy ny fananany ny fahasalamana tsy zarizary tsy ampina izy ny fampianarana tsy ampina izy amin'ny fitaovana maro isan-karazana ny asan'ny jiolahy zany nge faniry ny dahalo tsy ampina izy amin'ny vaovaoaka zany de hoe tsy misy fitondrana zao tsy misy membre ny gouvernement zao tsy misy premier ministre zao tsy misy filo zao ka tsisy reny voaka zany asa zany ndray no anaovana hoe tsy hanao vakansa mihitsy ny membre ny gouvernement de tsisy dikan'izany eo anatrehan'ny olona satria reo tsy na vakansa nareo tsy maka vakansa mitovy any amin'ny olona satria tsy mijery ny fiainan'ny vahoaka nareo fa raha tena tia tandrasa nareo asehoanay asehoan'ny vahoaka hoe tsy mandraiky karaha aminareo amidy daholo ny katakatara be nareo rehetra firy tsy mandraiky carburant nareo tôbilinareo ny tokantrano no entina na moto io na mandeha bus nareo anaty manino zay député de Madagascar mandeha bus mitaingina moto mitondra ny fiaranay manokana fa manino nareo ny to amin'ny vahoaka katakatara ao anatin'izany ny député ngena ambony no ny ministre député de Madagascar zay asena miafika io miaraka amin'ny vahoaka fa nareo ilibaliba no ny fiainanareo anatin'le tsy manaiky an'izany tsony ny vahoaka hoa vo maika hoa zany matezitra amin'ny vahoaka aminareo nge efa ampatsinareo amin'ny vahoaka mbola amilibaliba nareo tsy mampiseho fitondratena mendrika anareo eo anatrehan'ny vahoaka zany ao anatin'izay en plus mbola miteniteny foana iny anao raha mato anao politika anao zao raha mato ikadirika de aza miteniteny foana alao mangina rehefa tsy mahay manazava hevitra rehefa tsy voafie le toeranao de alao mangina aloha de mipetraha de mamitsaha ianao fa ny vahoaka de mandinika sy mijery nanao communication ho andro zareo moa tsy hainy teny amin'ny akara nala mahisy tam'le fampiatsona ho amin'ny fitompivavahana nataon'ny FFKM de ahoana moa ny eritreretanao hoe olona mahay ohatran'izany ny tatananao resaka fitsitsina ny teneny député Todissoa teo de mahatsiaro ny fiarahana tamin'ny papa Zafy Albera président Zafy Albera zany ampiasona matsaroko tsara mihitsy nampianatra an'izany endriky ny fitsitsina zany misy président Zafy satria za tao anatin'ny délégation tamin'izany fotoanandro zany mialy eto Antananarivo zay ndeha ho an'ny fianaratsoa ohatra fa tena Mazda iny fiarakodia andehananay mbola vavolombelona zany papa Tabera papa vaovao Benjamin ny sénateur Andriamanjary Zandré io tao anatin'izany fiarakodia zany tsy mihondra Thomas Zokbera Masy Adolphe fa tsy salama izy am'izao fotoana zao Yarina Ivra Samuel maromaro zay ny tao anatin'izany fiarakodia zany de mandeha le filoham-pirenena de mipetraka amina toerana anankiray de miara misakafo eo de tsisy andehan'le fiarakodia manokana de misy tena hoe tena anina be mihitsiny fa zay le endriky le mampianatra fitsitsina ho an'le filoham-pirenena ho an'le vahoaka malagasy mba ho taratry ny rehetra zany ataoko entre parenthèse zany lafin-javatra any iverina ako ty misy adevitra ray député Todissoa ty tany mahajanga moa zay narehan'ity trophée ty de anao tetaterana teto de mifampiantso antsika inona iny vaovao iny zala de hoe allo rehefa tonga amin'ny anina tsika de ho resahantsika satria resaka industrialisation le izy tany Vienne tany Autriche tany zany ny filoham-pirenena de hoe rehefa tany de mbola niaraka ny délégation zay tsy fantatra hoe inona moa nitondrana nytony délégation tony misy attaché de cabinet misy chargé de mission tsy fantatra maro be nentina tao anatin'la izy zany nge tena mahatonga lizy le firenena to efa sahirana grève tsy hitanao no io ny teneny rino io zao ny amin'ny asekiny zany tena grave be zany de eto ianao zany mbola mahavita ndray ianao mivoaka ny ivelany miaraka amina délégation na maro be na azo trophée na resaka industrialisation zany champion
de gaga sy variana ihantsika de asa 7 le orinasa zany a natsanga fanjakana ve sa anisany nazotosika va io nge rehefa tadiavina ny DBM any amin'ny fomba fananganana orinasa de mivoaka deo le firy ny orinasa de rehefa tadiavinao io any amin'ny statistika sy any amin'ny impôt de hita hoe misy nify ao a de misy staty ao de zany na afantarina hoe miroborobo sa tsy miroborobo mifananganana orinasa eto Madagasikara satria hita any amin'ny impôt sy any amin'ny statistique io de hita any amin'ny DBM zany fa tamty moa zany de hoe nahatsangana na nisy orinasa ohatrohatran'izao na vision vina le filoham-pirenena mikasika an'le industrialisation député Todoso. Ya mampime hoa le zavatra ataon'ny mpitondra am'izao nahazo champion amin'ny resaka industria de moeraoera hoe nahatsangana io industria firy tao am'zato raha nisy industrie firy tao am'zato ve zao isomera tsony eto Madagasikara faniry na farafaratsy ny ena be misy nisan'ny somera fa jereo ny indicateur ho anay paitokarena moa zany sy mipiramona de ny indicateur no jerena anatin'le de jereo fa vao maika zao ny taux de chômage zany zao firy ao anatin'le vao maika zao ny olona be da be tsy mananasa ao anatin'izay zay nge de efa hitarafana azy ny faharoa mampandinika ny fiarahamonina ny tena koa de zao jerevo ny manodidina am'izao hoe makanisy ianao eny Analakely Behoririka Tsaralalàna any amin'ny tanàn-dehibe rehetra na Majunga na Fianaratsoa na Dego na Tolaniaro na Tamatavy na Toliara jereo fa andro fiasana ny olona mivaloka hatramin'ity jereo hoe fiainy olona eny amin'ny arabe mitady ny olona reny zany de mariky ny chômage tsy fisinasa reny de mariky reny afahanao mijery zany ao anatin'izay manarak'izay koa nge de jerevo nge fa lasa inona zao ny activité ny olona tena mibetsaka am'izao fotoana zao inona lasa mivaribatra kely daholo ny olona amoron-dalana be da be vao maika fena reny zany de indisy anankiray ijerena hoe tsy mananasa le olona de mivaribatra kely ny olona ao anatin'le izy de feno jereo fa isaky ny elakelan-trano isaky ny couloir zay tsy tokony varotana aza mamena tsy ny olona fangaratra ary fiveny olona lasa mivaribatra kely daholo ny olona zay zavatra kely hita na volena kely faniry na zavatra kely hoe fidiny etsy ary zato de amidy 20 na 30 aloha mba sitrany mba melomana mba vidanana bisoky kely na mbombo an'le zaza mahontsa nke zany ao anatin'zany zany fa ity hoa de niasaka mba le mikotiny am'le 107 de zay mihitsy nareo le mpivarotra épicerie na secteur informel le mitsangana de kotiny daholo le izy na le anina commercial reny ry faniry de kotiny daholo izy de hoe 107 na le hoe mipotra izy androany de afakerinandro de fa miova orinasa hafa le olona zany ke nataon'ny tompona orinasa sasany eto faniry am'le mialan'le etra manangana orinasa izy androany de ary afaka ray volana izy de miova le anarana ao anatin'le izy reny rehetra nge zany de kotiny sahanao ve am'izao hoe firenena maro zao isika be da be ny tsy rasa vao maika no mitombo de sa ianao ary amin'ny firenena anareo hoe ianao zany no namokatra industrie be indritra de na zao le trophée ao anatin'le izy misy moa tsao ikamande moa zany ikamande ao anatin'le izy hoe nisy filoham-pirenena anankiray zay tena malaza eto Afrika tsy hotonoko narana fa zay indrindra feo mandeha izy hoe izy ny tokony azo lista hoe za tsy andrain'io sisa mbola tsy afa-po amin'ny toekarena sy ny an'ny mpianatra de hoe iza no andrain'io mandroso le tanàna mandroso be de hoe iza no andrain'io de tsisy nandray ny firenena afrikana de hoe nanao volontaire engany mba tsy marina zany hoe nanao volontaire zany ny tsika nangatana hoe aloha analy izy engany mba tsy marina zany fa resaka mandeha be zany ka tena tenenina zany na marina zany na tsy marina tokony tsy reny oeraoeranao hoe rehefa mba hitanao le fiainan'le vahoaka hoe mba miakatra ny fahefa mividin'ny olona misy asa maritra ao am'le olona ny toekarenao ny taux de croissance anao miakatra vita daholo ny lalana rehetra mianatra ny zana-bahoaka tsy mikakeka ntsony ny vahoaka ny fahasalamana zany ianao mba midina ny vidina fanafody mba voakarakara daholo ny zana-bahoaka eny any toera pitsaboana maro isan-karazany reny hitanao zany fa hoe be da be ny orinasa zay mitsangana de be ny olona miasany de reny
no miteraka asa maritra ho an'ny olona de reny mampiakatra ny toekarentsika rehefa hita mba miakatra zay toekarena sy fahefa mividin'ny olona zay sainao vao tokony andrain'zany hoe coupe zay zany a hoe za no lehibe any za zany a no tena navita masia za zany no tena hoe champion amin'ny resaka fanonaovana orinasa eran-tany fianao ve raha ampitena ny firenena fa na eo Afrika jereo fotsiny ny filaratsika alohan'ny farany niketrika zao amin'ny filarany de mitombona ve zany hoe itsika zany navita orinasa be indrindra champion ao anatin'le zay natao hoe manana ohatsika fanetretena aza moeraera ao anatin'zany eo kosa atsika vao vita le afro basket teo sady mbola manamafy any anoa ny fiarabana an'ireo ankoay atsika fa tena nanoro zareo tao anatin'le izy de tataitra eo indray ianao amin'ny alalan'le minisy ny sportnao hoe anao pale goavo anapendray a mazaka olona manarivona nefa zao le atleta tsy voakarakaranao tsisy préparation de tataitra foana zay zavatra le zavatra tefy mainky sy tefy mantsy zany ao ny mahafoan'ity firereny ity ao anatin'le izy fa karakaro tsara aloha ny atletatsika asio fanomanana tsara so zao ny jeu de Gilles amin'ny heritaona eto Madagasikara mbola tsisy préparation zany na ny iafodi-dravitra azy io ny ekipa sao de efa tokony efa volavolana tsara le ekipa ampina izy motivena tsara tsisy préparation zao tsy misy niny nafaniry de maika fotsiny hoe anangana zavatra be de zavatra pokaty izy efa impira hitsy an'zany fa efa tenena hoe kianja marapenitra zany aloha mbola zany lara-pamena ho an'ny voaka atao ihany tele liferika zany tsy lara-pamena de eo ihany famparitana maro isan-karazany atao zay tsy mitera boboka ntsony nefa sady tsy vita izy no tsy miteraka lara-pamena no tsy vita de inona ihany ary no atao anatin'le izy fa zay no raha resaka sport no tenao za tena tenina mpanao sport mbola tsy lara-pamena zany fa volavolao tsara aloha ny ekipa reo zay o relève ampio izy ireo asio fanofarana tsara mo andreo ekipa rehetrarehetra reo na basket io na foot io na rugby io na atletisme io na inona io de karakara tsara ny club rehetrarehetra asio formation tsara motive tsara izy ao anatin'izay asio préparation tsara le izy de miakatra le niveau am'izay rehefa miakatra am'izay le niveau zay anao vao mieritretra zavatra hafa ao anatin'le izy fa ny tsika zay mba voan'le fitondrana ny saretana no alefa alohan'ny ompo zany ao anatin'le izy de manjara miteraka any am'y zavatra tsy falehany zany ny fitondrana ny raha-pirenena eto Madagasikara faniry rehefa mandinika manko zany tsika député Todosoa zany de tsy mahita institution zay le tenena hoe ohatry ny tany tsisy fanjakana eto Madagasikara eto tsy mahita filoham-pirenena ianao tsy mahita prime ministre tena miasa ianao tsy mahita membre ny gouvernement tena hoe manao ny tena zava-misy ianao fa le zavatra hita zany de ohatriny hoe etika taitaitairana fotsiny am'le go de luxe sy go de pouvoir de raha raisitsika zany misy eto isika zany zao raha mahazo fanjakana ny herinany de zao raha ohatra ka tsy maintsy mena toerana reto olo reto de raha ihany no mena azy de amoronana ministère reto de atao hoe ministre de l'infrastructure et de la promesse non tenue zany no ministère amoronana any reto ministère de l'infrastructure et de la promesse non tenue zay zany no fanjakana omenany reto zany satria zay ny eny ary anao TFM tsika satria efa hitako namana vany fianarantsoa ibaksa zany zay efa miomantsika amin'ny fianaratsoa any zany efa ao baksa ao zay araka amintsika ivahiny rehefa aveo fa ho an'le TFM tsika le tsotra fo sady mazava ay misy manao fanamarinina reo am'le tsy miaraka le sary sy ny feo de resaka connexion izy efa mandamy mazy ny technicien fa tsy tafavoaka mihitsy le izy zany olana daholo zany fa mila industrie vaovao mihitsy zany vao tena tafavoaka fa industrie kely resadresahana kely ety amin'ny sisiny ety zany eny ary député Todosoa alao anontany lafin-javatra mihitsy satria mpandinika fiarahamonina ianao mety mahakasika ny lafin-javatra eny atsika pyramide de Maslow misy lafin-javatra maro misy tiana hatongavana am'zany resaka pyramide de Maslow zany everiko fa manakambara am'izay député Todosoa enao moa zany efa mpianatra any amin'ny université anao na any amin'ny institut privé dia tsy maintsy menanao zany hoe inona atao hoe pyramide de Maslow ary indrindra ho an'ny olona anatina orinasa entreprise na marketing io amin'ny resaka marketing
sy fijerevana ny comportement ny client zany a dia ilaina be ny atao hoe pyramide de Maslow moa ny anarany na hoe pyramide des besoins. Maslow zany moa Abraham Maslow ny anarany dia psychologue enjana be mihitsy eratany. Ary rehefa tamin'ny 1940 tany izy nanao an'ity pyramide de Maslow ty ary mbola manaraka azy daholo zao manaraka an'io pyramide de Maslow io daholo zao ny eratany. Université rehetra eran-tany zany a mbola io zany ny référence ny théorie arahana ao anatin'izay ka na fitiny koa azy TFM ho an'ny vahoaka malagasy zany a de natao hoe pyramide de Maslow zay zany dia fijerena ny filan'ny olona tsirairay avy zany de zao amin'ny pyramide azy faniry de misy karazany anankidimy izy. Voalohany zany fizarana voalohany aty a zay hoe ny anarany pyramide de Maslow le anarany a le psychologue na pyramide des besoins. Ny voalohany zany a de misy natao hoe besoin physiologique. Rehefa vita zay de miakatra ianao am'le zanatohatra zay pyramide azy ambany miainga makany ambony zay indrindra besoin de sécurité. Rehefa vitanao zay besoin de sécurité zay a de miakatra ianao a ny atao hoe besoin d'appartenance. Vita zay de miakatra ianao a am'le hoe besoin d'estime ary farany ianao misy natao hoe besoin d'accomplissement. Raha raisiko ray zany a amin'ny TFM teny fosy mazava ny atao hoe besoin physiologique zany aloha dia ny akapetrahany malagasy zao de mbola ao daholo satria le besoin physiologique zany a mbola mitady zany ianao hoe inona ny nohaninao, inona ny rano nosotronao, aiza ny ahitanao zany a ny trano ho fonenanao zany hoe ny filana andavanandro zany a mbola any am'izay besoin physiologique zany. Ino ianao zany raha hitondra olona na ao anatina orinasy io na aiza ianao na aiza zany a de tsy maintsy jerevanao zany hoe besoin physiologique zay tsy maintsy le any zany aloha no jerevana voalohany zay antom-piveloman'ny olona zay henan'ny olona isy isan'andro ny akanjonao zany no atao hoe besoin physiologique daholo zany zay. Rehefa tratra zay filana zany hoe besoin physiologique zay indray ny olombelona tsara ray avy de tsy maintsy mijery ny atao hoe besoin de sécurité. Inona zay besoin de sécurité zany ndray zany ianao a de misy sécurité zany anao amin'ny resaka asa aloha stable ianao amin'ny asa zany. Rehefa mba hoe ny taditrano zany ianao mba misy rapaka ianao zany tam'le voalohany mba misy rano sotroina de miditra amin'ianao na atao hoe besoin de sécurité. Sécurité koa zany ianao le besoin de sécurité amin'ny resaka fahasalamana misy fitsaboana zay atao aminao zany a milamina zany ianao ao anatin'izany. Eo amin'ny resaka amin'ny sécurité azy a de ny filaminana zany ny fandriampahalemana milamina zany a ny tokantrano misy anao sy ny vady aman-jana koa zany a ao anatin'izay. Reny rehetra reny zany a no atao hoe besoin de sécurité zany hoe efa stable zany ianao a ao anatin'izay ao anatin'le efa sécurisé daholo zany ianao a sy ny manodidina anao azonao zay tsiray fa de tsy maintsy mandana am'izay a dia miakatra am'izay ianao a ny atao hoe besoin d'appartenance. Miakatra zanatohatra indray zany anao besoin d'appartenance rehefa mba misy trano zany ianao a rehefa hoe milamy ianao am'le asanao a ny fahasalamanao de any am'izay ianao a le asa ataonao io zany a de lasa miteraka indray zany ianao a ao anatina groupe anankiray lasa miditra anaty groupe reny zany ianao de zavatra ataonao reny zany a de ny olona zany zay ao anaty de misy fitiavana anao zany a ny olona ao anatin'izay am'le asa ataonao zany satria anao rehefa mba miramira anao efa mba stable zany ao am'le fivelomana de mba mijery am'izay zany anao ny manodidina anao anatin'le izy de ny groupe zay misy anao zany na fiarahamonina zay misy anao a dia misy fitiavana anao zany a ao anatin'le izy de reny zany a miteraka motivation ho anao. Vita zay besoin d'appartenance zay de miakatra am'izay anao am'le hoe besoin d'estime zay le faefatra io ndray anao a le asa ataonao rey zany dia miteraka fankasitrahana mankasitraka zany ny olona aminao lasa ajain'ny hafa ianao ao anatin'le izy lasa misy confiance fatokina anao amin'ny asa ataonao zany a sy ny zavatra ataonao dia mahazo an'izay zany ianao a de reny zany a miteraka motivation sy satisfaction a ho anao zany zay a zavatra izay reny zany a tsy hoe foronony reny fa arakaraka le besoin anao zany ny karanao a maizy anao
sy any efenao ny tenanao sy ametrahany hafanao. Azonao ndray zay le hoe zay hoe fanajan'ny hafanao zay sy zay hoe confiance omenanao zay sy confiance anananao de miakatra re am'le faratapany am'zay zany anao le hoe besoin d'accomplissement. Zany hoe efa azonao daholo zany le besoin anakika ohatra eo am'zay zany anao mamany olany hafa sisa zany no ataonao anatin'le satria efa azonao daholo le besoin rehetra, mananampy ny hafa ianao, maigamanao solona ianao, manana an'zany hoe esprit de créativité ianao na fikaroana maro isan-karazana zany ahafahanao mifanampy ny hafa sy ametrahan'ny olona. Lasa misy zany zay reconnaissance sy fakasitrahana omen'ny hafanao. Ka ny olona rehetra zany eran-tany, ny individu rehetra faniry na isisy na iza de reo zany ny etapy tsy maintsy atao ao anatin'izay. Ka ny vahoaka malagasy de tsy maintsy misy an'izay. Fa izao isika zany raindray ny mpitondra de mieritreritra zay hoe tonga de hiakatra re am'le filana ry no mena ny vahoaka any am'le farany, any am'le farany. Fa tsy ho azonao mihitsy zany raha tsy azonao aloha le besoin malaka an'ireo atanatohatra reo zany. Zay le natao hoe 5 besoins de Maslow na hoe pyramide de Maslow. Ny fiainana zany de tsy vitany hoe tongatonga ho azy ianao fa rehefa rahanao zany reo filana anankidimy reo misy zanona tohatra ianao zay zany ianao vao tena atao hoe satisfait. Zay zany no atao hoe motivation. Mana orinasa ray de anankitelo izy, ny zavatra tadiavina anatin'izay de hoe facteur de satisfaction afa-po anao, sy ny facteur de motivation motivé anao, ary facteur d'implication zany hoe impliqué tsara ianao ao anatina groupe anankiray na fiangonana io na association io na inona io na inona io ao anatin'izay. Zay zany raha fitiniko TFM faniry ny atao hoe pyramide de Maslow zay tokony arahany zanak'olombelona rehetra, na vazaha izy na afrikanina, na fotsy izy na mainty na maramara na mena na manga, de tokony andalaon'ireo zanatohatra rehetra reo. Eny ary lesona ra-pianana zay nentiny député Todsoa mpampianatra mpikaroka mpampianatra tamintsika teo zay de samy mandray am'izay tandrifinitsika. Indrindra moa zany message ho antsika ho an'le sarambabem-bahoaka zany ahoana no ahafahako miotra am'le fiainana satria raha ity fanjakana ity no andrasanao hikarakaranao misy sasan'zay ary zay mihitsy ny tadiavin'le fitondram-panjakana hoe aza miandry anay nareo fa zay koa nge sahirana amin'ny anay de otriny hoe any ianao fiainana malagasy ny taranaka fa tsisy nininina kanefa na izany zany tena manana andraikitra be mihitsy hitsindro hijery vahoaka le fitondram-panjakana satria zay ny nametrahana azy eo am'izany toerana zany. Amarantsika député Todsoa mino fa amin'ny fotoana mahamety azy indray de ho avy eto ianao betsaka ny efa magnetaeta indray de rovina indray manaraka mifampizara andraikitra foana député Todsoa sy député Rastany rehefa zoma tahaka izao de tsy maintsy alamitsika arak'izay le satria maro andraikitra koa ny solombavamboaka ny atokotiko Madagasikara député Todsoa marana azy tsika. Ya zay moa le TFM tena tsy afozo zanareo mihitsy hoe misy zavatra hafa foana omena antaleza fa nytena am'le teo zany de hoe araky ny fezahantsika no anefena mba olona anankiray tsika, fa ny fanjakana koa de manana anjara betsaka mihitsy zany amin'ny fanampiana an'ireo filana zay ilaitsika reo zany ao anatin'le izy koa de mametraka ny veloma finaritra ho an'ny vahoaka draga malagasy. Mino sy manantena aho fa isatrany ny firaisan-kinatsika, isatrany ny firalahinantsika, ary zay miara-manonja miara-manonja eto mijoro foana izy zay zany mitondra ny anjara brikinay ho an'ny fiarahamonina rehetra na izy na iza, ary tsy maintsy miaro ny vahoaka zay ary mitondra ny hevitra rehetra ahafahana mijery ny tombontsombon'ny vahoaka sy ny tombontsoa ny firenena satria ny firenetsika de atsika rehetra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Eny ary de misaotra ny député Todsoa Andriamampandritsika niaraka tamintsika tao anatin'izay adiny ray mahery zay sady nahazo fandalinana fanadihadiana nianatra lesona tam'le zarahay nomeny député Todsoa tamintsika teo sika de maimaimpona zany rehefa mieny miara-manonjy ianao de maimaimpona no andrenesanao an'izany resaka rehetrarehetra zany de mankasitraka député Bogosy niaraka tamintsika teo ny fandarana de mitoy ihany satria efa nambarako teo ho avy eo Baksandriananja zay avy any Fianaratsoa
maro be ny zavatra horesan'ny Baxy eo. Izy anisan'ny tanora mavitrika, tanora ihany koa anisan'ny mpizara ny traikefa sy mpanetana eny amin'ny fiarahamonina misy azy mandalo eto Antananarivo izy de tsy namelantsika raha tsy mitondra an'izay hoe inona ny vaovao any tanàna, inona no azambara, ahoana ny fahitana ireo ny zava-misy. Rina Arabe Mananjara, efato indray. Enary sorany fanira zava-manantany niaraka tamin'ny député Bogosy Totsoa Andriamampandry. BDP ny zavatra azo raisina tamin'ny teneniny député Totsoa Andriamampandry teo fa dia ambava homana ampo mieritreritra. Ary zay ny tena tombony itony miara-manonja MBS Radio Mada itony, mitondra famakavakana va mitondra ihany koa fampahafantarana maro samihafa. Misy zavatra mety mbola tsy haitsika nefa dia voizitsika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Efa eto akaiky eto i Bax Andriananja araka ny tenen'ny fanitry teo dia izy moa zany filohan'ny tiako Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny tanora, filohan'ny tanora tiako Madagasikara ao Fianaratsoa ao miaraban'ny Bax Andriananja ny eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Akoatr'izay ihany koa moa anao dia tsy vaovao amin'ny tontolon'ny hainao manjery izany Timor Bax le antsona amin'le hoe taina samy taina sika samysika taina samy taina ka raha-pirenena raha-tsika izany rehetrarehetra zany falomerabanao aloha. Miaraba Rina dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny miara-manonja amin'izao fotoana izao sy namana teknisiana rehetra ny ambadika any. Eny ary tonga dia hiditra amin'ny votoatintsika Bax Andriananja fiteny matetika eo anivon'ny fitoranany amin'ny hoe fampanantenana ny fitaom-piasana efa ho tapitra dia mbola fampanantenana ho an'ny Fianaratsoa manokana dia maro ny fampanantenana no tenenina taminareo zany nataonyity fitondrany ity ho tapitra amin'ny mandat aiza ho aiza izy zao raha ho an'ny Fianaratsoa manokana. Raha tsorina dia mampalahelo zava-misy Rina. Ny lasa tsy fanadino izy ny fomba fiteny zay ary efa taona zay ny lasa. Raha tadidiko tsara fony mbola tao anatina fampelezan-kevitra ny filoam-perinasa amin'izao fotoana izao dia nampanantena zavatra betsaka. Anisan'ny tena olana ao Fianaratsoa ny tsy fananan'asa ary tena victime amin'izany ny tanora. Ny mpanao politika rehetra dia samy manana an'izay langage zay avokoa hoe rehefa tonga eo an-toerana dia isy asa ny tanora, isy miracle be zay ho an'ny tanora indrindra fa ho an'ny tanànan'ny Fianaratsoa. Voalohany indrindra tao anatin'ny fampelezan-kevitra ny Filoha Rajoelina dia efa nilaza hoe raha izahay ny lany eo dia Fianaratsoa ny toerana andehanana voalohany. Za tsy maintsy lany ozy. Rehefa tonga eo amin'ny toerana. Efa manana tsika vola ozy izy anaovana ny fotodrafitrasa, tsy mila miandro famatsim-bola. Zay mihitsy ny teniny tao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra. Ary ny mpanao politika rehetra dia mahafantatra fa anisany tena mamparary ny Fianaratsoa sy ny tanora ny tsy fananan'asa. Nampanantena ny Filoha Rajoelina tamin'izany fampelezan-kevitra izany fa hanangana orinasa mpanamboatra panneau solaire ho ataontsika eto Fianaratsoa, zany orinasa ngeza indrindra zany. Efa taona izay ny lasa. Asa na isy miracle ve raha mpitso na raha afaka pitso anaovana n'izany orinasa goavana be zany fa hatreto aloha dia mbola ilay antsoina hoe tanàna maty ny tanànan'ny Fianaratsoa. Zay moa zany ny fomba nitenenan'ny Andriamatoa azy hoe tsy ho tanàna maty tsony ny tanànan'ny Fianaratsoa fa hatreto aloha zany dia mbola maty ny tanànan'ny Fianaratsoa satria ny fampanantenana rehetra na kely ary na kely varavety ary dia mbola tsisy. Ny fampanantenana natao faharoa ihany koa an'ny faritra Ranomafana zao hoe ananganana orinasa lehibe mpamokatra herinaratra ihany koa any Ranomafana. Faritra amin'izao na tsangam-bato ray ary mbola tsy na briky ray arany. Briky zany mety maivamaivana fa raha vato man somary mavesatra manahirana ny mitondra azy mbola tsy zatra mitsangana hatramin'izao ho an'ny tanànan'ny Fianaratsoa. Ka hoe fampanantenana asa ho an'ny tanora fa akoatr'izay ihany koa mbola misy ny fampanantenana amin'ny sehatra hafa ihany koa izay natao tamin'ny Fianaratsoa. Io zany tsy hoe Fianaratsoa tapin-tanàna ihany fa Fianaratsoa sy ny manodidina kanefa akoatra n'ilay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro tamin'ny propaganda BDP ny zanako Fianaratsoa natao fitondrana. Ny olana dia izao asana hoe niangarana
na ilika mihitsy ny tanàna ny Fianaratsoa, na hoe fanahiniana nampahoriana mihitsiny. Fa raha ny fahafahamanao, arak'izay teninao zay hoe be deaibe tokoa ny zanaky Fianaratsoa ao anatin'ny fitondrana. Fa raha ny fahafahamanao ndreo zanaky Fianaratsoa reo, raha misy tokoa ny tena firaisankina ao anatiny, de tokony havita zavatra ary tena tokony isy vokatra sy tsapahitanana ao an'ny tanàna ny Fianaratsoa. Ny zava-misy a, tena hoe mahitsy be aho hoe miady atrano a, ireo zanaky Fianaratsoa zay ao anatin'ny fitondrana. Manome ohatra anankiray Rina, nanana projet nanangana foto-drafitrasa zay mbola baraingo hoe tena nilaina tokoa ve ny fanaovana azy sa tsy nilaina. Misy fokotany anankiray antsoina hoe Akifafy zay ao Fianaratsoa. Fokotany Akifafy nanaovana sinibendrano miezinezina tena lehibe a. Efa mantaona ny navitany zany sinibendrano zany. Ary tsy haiko na hoe endrasana propagande ve amin'ny 2023 ve vao otokanany zany zavatra zany, satria tsika raha mahita ny Fianaratsoa miezaka mihitsy ny filoha, ohatra hoe mahavita zavatra kely, mahavita sekoly kely manara-penitra, miazakazaka mihitsy ny fitokanana. Fa ity sinibendrano zay tena miezineziny ity andalovana fotsiny. Asa raha nataditsika Rina nisy fotoana nitokana pavé amina kelikely ny filoham-pirenena tany Fianaratsoa, zay amin'io fokotanina Akifafy io ihany nanaovana an'izany pavé zany. Fa nilalovana fotsiny ilay sinibendrano zay efa vita efa ela. Ny antony de tsotra. Zay le hoe tsy mifanaraka ny zanaky Fianaratsoa zay ao anatin'ny fitondrana. Raha tena nijerena sy ny dinihana ary ny fakafakany zany sinibendrano zany, de tokony nieritreretina aloha hoe rano avy aiza no hostomina ho ampidirina ao anatin' zany sinibendrano zany. Fa mandrakity ny androany na goutray ara mbola tsy mipetraka ao anatin' zany sinibendrano zay efa vita amataona ho an'izany fokotanina Akifafy Fianaratsoa zany. Zay zany le hoe mangetaeta manona ny sinibendrano. Mangetaeta ambony lakana mozy ny fomba fiteny. Ary ny tena mampalahelo sy mampanongo fo de zao, misy fikambanam-behivavy tiako i Madagasikara tany Fianaratsoa zay mba nanao kely tamin'ny moyen tao ampelantanany, nanome rano ana quartier anankiray amin'izany fokotanina Akifafy zany. Zany hoe zany zavatra zany de milaza mazava be. Voalohany indrindra mbola tsy hain'ny mpitondra aloha ny mamaritra hoe inona ny tena lara-pahamehana amin'ny fametrahana foto-drafitrasa. Faharoa manarakaraka an'izay, mbola tsy voajerin' tompona andraikitra maro isan-karazany ny pitsopitso ny ara-teknika amin'ny fomba anatanterahana an'izany, fa mailaka fotsiny amin'le hoe fisehosehoana maro isan-karazany. Ohatrany hoe nandalo tany amin'le fokotanina Akifafy zany zay de niteny mihitsy hoe ohatrany hoe mandatsa an'le ponina ao aminy ange zany. Tsy misy rano io fokotany io, mijaly rano io fokotanina Akifafy io, fa mijoalajoala ny sinibendrano any amin'izany fokotanina Akifafy zany. Ary fantatry ny filoha ny fisiany zany sinibendrano zany, nilalovany zany tamin'ny fitokanana n'ilay lalana zay niteneniko tetsy aloha tetsy. Ka mampalahelo ny zava-misy. Ary fahatelo zany fihetsika nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara zany de mbola manamafy sy manambara fa tsisy afa-tsy ny fiarahamonina ihany ny afaka mifanome tanana mitady vahaolana. Satria zany zay kely teo ampelantanana zao manana olana na rano fokotanina Akifafy io, raha Fianaratsoa tsisy tsy mahafantatra an'izany. Ny fifanampian'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina zany no mbola afaka mifanampy, fa tsy vahaolana avy amin'ny fanjakana mihitsiny. Ka ny fanjakana mampanantena nefa ny tena hoe réalité tsy arakaraka le fampanantenana de manahoana ny fiantraikan'izay eo amin'ny mponiny Fianaratsoa. Manoloana an'izany toe-javatra zany, tanora ao anatiny fa ankoatran'ny tanora ihany koa ny ankizy, ny fanabeazana, ny olon-dehibe, ny mpikarama, ny tompona orinasa sy ny sinsia zany tsy anasa, manaona ny fiatraikan'izany zavatra rehetrarehetra zany fampanantenana tsy misy akory de fotoana nefa mandeha any. Raha tsorona ny zavatra rehetra, tena ohatrany hoe miaina ao anatina fampanofilofisana amina fampelezan-kevitra tsika hatramin'izao. Tena mialatsiny indrindra fa zay ny fijeriko ny zava-misy hatramin'izao, satria maika fotsiny amin'le hoe mandray fanapahan-kevitra fa le fanantanterahana azy zany tsy voavinavina, tsy voavolavola tsara. Anome ohatra satria ny teny ianao teo hoe manao ahoana ny fiantraikan'izany anivon'ny fiarahamonina. Tsy tonga ho azy
ny fitenenany nandriamatoa filoham-pirenena fa hoe tanàna maty ny tanàna ny Fianaratsoa. Amin'ny mahazanaky ny Fianaratsoa ny tena dia tena hoe malahelo. Tena hoe malahelo satria zany Fianaratsoa zany anisany mba manana ny tantarany zany raha eto amin'ity firenentsika ity. Ary zay tsy manaiky an'izany fitenenana mihitsy hoe tanàna maty ny tanàna ny Fianaratsoa e. Fa matoa zany ny filoha miteny zany misy zavatra fantany angambany hoe fantany hoe misy zavatra tsy mandenga ao zany e. Ary vokatry ny fampanantenana zany rehetra zany. Anisan'ny olana izay iaina ny mpandraharaha rehetra teo tanàna ny Fianaratsoa. Zay moa zany vao mba hoe niresakitsika hatramin'ny siny ty Covid-19 ty. Fa antsika rehetra manerana ny nosy dia samy nahita ny tenin'Andriamatoa filoha izay nilaza fa mbola tsy tapahany jirama aloha ny jiro raha ohatra ka tsy mahavoaloha ny olona. Fa aloha ny olona hampiasa sy anjifa aloha. Dia ho jerevantsika ny fomba hitsinjarana azy reny rehefa tapitra ny amehana. Ny arana eno zay. Tao anatin'ny herintaona zay ny herintaona mahery zay dia andohany tsika hanao kajikajy reny raha fianakaviana mandany 5 alina ariary isam-bolana tsy nandoha vola izy tao anatin'ny herintaona misy zay fa tonga ny jirama rehefa avy eo herintaona taty aoriana tonga ny jirama anapaka miresaka amin'ny jirama ianao miteny mihitsy hoe ka ny filoham-pirenena miteny mazava be ny tenin'ny jirama hoe tsy nisy baiko an'izany fa ny baiko azonay dia tapahana zay tsy mahavoaloha jiro. Zany anisan'ny fampanantenana zany ary ny fijaliany vahoaka ao anatin'izany ve mba voasaintsainy ny tompona andraikitra. Ny tompona andraikitra zay le mahatonga amin'ny teny mantsy hoe ohatrany miaina ao anatina propagande tsika satria ny tompona andraikitra tsy mahafantatra, tsy miaina ny zavatra tena iainany vahoaka. Ny olona mamerim-bola any amin'ny banky mangany fotsiny satria ny banky koa rehefa tonga koa ny fotoana tsy te halala izy fa tsy maintsy pehenany azy ary tonga hatramin'ny fibatana entana ka zany zavatra rehetra zany fahorinany eo ambadika zany zavatra rehetra zany. Ny mpitondra ve mba nieritreritra sy mahafantatra an'izany fahoriana tsy tena hoe misy amin'ny vahoaka malagasy fa hoe miaina ny ponina any amin'ny faritany zany. Satria ireo tompona andraikitra any amin'ny faritany dia mametraka mazava tsara hoe tsisy lalàna an'izany, tsisy notin'izany ka nanontany ianao teo aloha hoe inona ny vokatr'ilay zay le fantanianao voalohany teo hoe inona ny vokatr'ilay fampanantenana tsisy fijaliana ny vokany ary tena sahirana sy mijaly ny vahoaka indrindra farany vahoaka ny Fianaratsoa. Sahirana tsy mijaly dia ahoana zay le fanontaniana goavan'izay mbola mety efany amin'le vahoaka sy ny olom-pirenena ihany ny atao hoe fanamarena momba an'izay hoe nampanantenaina izy dia tsy arakaraka ny nampanantenaina ny zavatra misy dia ahoana ny toyany ary. Fotoana firatany maso zao zay indrindra. Marina fa tsy tena hoe diso safiditsika fa mahitsy be teny hoe voafitaksika. Nandritra ny fampelezan-kevitra nisy moa le fizarana savony vary tamin'izany fotoana zany nefa ny teny hoe raha ohatra ka ho vitanareo ny zara vary sy savony vola isa tokantrano mandritra ny mandahanareo zay mihitsy ny teniko tamin'izay dia fidio izy tena niantso mihitsy tena niantso amin'ny mahatanora tamin'izay fotoana izay hoe raha ho vita mandritra ny manda ny fizarazarana zavatra kely ohatrany reny dia fidio izy fa tena olona ohatr' izany ny ilayntsika. Fa zao vita ny fifidianana tsy vita kory ny ara-ny fifidianana fa mifarana ny propagande androany efa be dia be ny mitaraina sy voafitaka sy voapetrapetraka. Tsika amin'io manda anankiray 5 taona 4 taona zay tsy mbola hitantsika hoe inona ny zavatra vita. Ny tena lahara-pahamehana tokoa ve no nisy ny zavatra nisy ange tamin'ny fampelezan-kevitra le hoe anangana orinasa ho an'ny vahoaka ny Fianaratsoa hitsinjovana ny tanora ny Fianaratsoa mba hananasa. Inona ny fotodrafitrasa voalohany napetraka? Fonja no fotodrafitrasa napetraka voalohany. Fonja manara-penitra. Tena lahara-pahamehana ve ny fametrahana fonja manara-penitra ho an'ny tanàna ny Fianaratsoa izay tena mijaly amin'ny tsy fananana asa. Be dia be nge ny tanora ny Fianaratsoa mahavita fianarana fa mipetra-potsiny tsy mananinninona ho antenaina mihitsy fa dia miaino hainy fotsiny eo. Manao domy sy manao rami hono. Zay dia manao piloty. Ny mangany fotsiny le hoe migafigafy sy manenjika sy manao totakely anelakelan-trano. Fa fonja ny fotodrafitrasa voalohany tena ilaina ve ny fametrahana fonja. Inona ny tena zava-dehibe?
ny fametrahana fonja anasaziana ny olona mandika lalàna sa ny fampianarana ny olona mba tsy handika lalàna de omenao zavatra izy hohaniny omenao asy izy amelomany tenany sy ny ankonany Tsy misy olona miditra ny amponja satria miasa ny olona de mahazo fanabeazana araka ny tokony izy. Sady tsy ny fampiororana ny olona amin'ny alalan'ny fonja manara-penitra ny zava-dehibe fa ny fanabeazana ny olona mihitsy ny hoe ity ny lalàna de ity no arahana ary mananjo koa nge ny vahoaka sy ny tanora riana ho karakaraina mananjo izy ary ny fanjakana ny lahara-pahamehana no voalohany disitra tokony mikarakara ny mponina sy ny vahoaka ao aminy Zo fototra mihitsy zany. zay mihitsy ny zofototra nanana ny zava-misy zany a raha io ka ny fianaratsoa fotsiny resahako satria izahay de mahasamy rehare hoe zanaky fianaratsoa ny aina ao fianaratsoa lehibe tao fianaratsoa de vo ososy ny zo maha olona zany violation na droit de l'homme zany ny zavatra misy zay satria tsy misy tsy mikaikaiky nge raha ny tanàna ny fianaratsoa zany azo porofoiny zany azo jereny zany ary azo tsapahitanana zany fa tsy hoe io zany tsy resaka fotsiny hoe fankalana be fahatany fotsiny hoe mankahala satria tsy lany ny olona ny tohanana na hoe fankalana satria ny couleur orange tsy hoe tsy zay fa ny nay a ny zava-misy iainanay no resahanay sy taterinay. Ono i Bak Sandriananja tsy azo atonoana ihany koa fa nisy fampanantenana koa tamin'le hoe taoriana ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray tsy nareo ihany aloha ny lalovany iny fa nisy faritra maro teto Madagasikara ny lalovany a de nametraka fahasimbana be dehibe moa zany ty Batsiray ity de fianaratsoa zany a nisan'ny tratra ihany koa tao anatin'izay de nisy fampanantenana hatramin'izao nefa eno any fianaratsoa any ny fimenomenomana sy ny fitaraina ny olona ny amin'ny hoe mbola tsy voarina foana ny takaitra napetraka Batsiray kanefa natao fitaovana mihitsy le izy asa hoe fitaovana politika ve hoe sa ahoana hoe nampanantenaina ihany koa zany hoe ho atao ny fanerenana aiza zay fanarenana eo ianao any toerana mipetraka marina mihitsy zay rina ny resaka Batsiray tsika tsy toro tsisy profo misy tanàna anankiray zay atao hoe antamponjina zay eo a tanànan'ny fianaratsoa eo atapy-tanàna io fa tsy hoe any ambanivolo akorany nisy tetezana ohatra anankiray zany tapaka tamin'ny Batsiray iny efa nampanantenana zany reo tompona rehetra teny an-toerana nisy minisitra mihitsy raha tonga teny an-toerana nampanantena ny fanaovana an'izany Batsiray zany efa oviana no nandalovan'ny Batsiray teto amintsika fa mandrak'ity ny androandry mbola tsy vitsy zany tetezana zany tetezana eo atapy-tanànan'ny fianaratsoa zay ifamezivezeny reo tantsaha mpitondra vokatra ifamezivezeny reo mpiasa sy ireo mponina ao aminy fa mandrak'ity ny androany tsara mbola misy na briky ray am'izany hoe fanamboarana Batsiray zany manginy fotsiny le fitarainan'ny olona hoe misy mitanila ny fomba fizarana ny fanampiana sy loatra zany manginy fotsiny iny fa zany anisan'ny tena mampalahelo koa zany ho an'ny tanànan'ny fianaratsoa indrindra fa am'izany fokotany na tamponjiny zany zay olona maro be amanarivona no mivezivezy mampiasa an'izany lalana sy tetezana zany hatramin'izao zany de ahoana ny ainana zany am'izany mbola tsisy resaka hatramin'izao lasa zany le olona de lakana zany miroboka ao anatin'le rano mihitsy le olona na mivily lavitra be zay vao afaka miampita miditra ety an-tanàna fa io tetezana io tena hoe tsisy inona azo atao satria rano no mandalo anazy eo aminazy de tsy maintsy ny olona zany miroboka ao anatiny rehefa avy ny orana hiatrika fitaopavaratra zao tsika tsy ela ahina mihitsy zany ny hoe ahitantsika olona sanatry ny vava ladiny lela ny misy afisanan'ny ratsy vinsozo ny fomba fiteny hoe ahina mihitsy ny fiakaran'ny rano ka mety atonga hitondrahana misy olona ho sanatriny zany hoe tonga ny rano indray anony tsy fahavitany zany tetezany zany zao anisany ka raha dinihana zany ny itenin'ny Baksa tsy misy zavatra hoe pozitifa fa de tena maizana ny tany aman-danitra ho an'ny fiainan'ny olona ho fianaratsoa ao fa ny zavatra anankiray ihany koa araka ny efa nytenena moa zany taria am-piandohany ny fandarana dia misy moa ny antsoina hoe fianaratsoa Côte Est
FCE io zany a lalambia mampifandray ny Fianaratsoa sy Manakara dia izy io a mandalo tanàna be dia be ary tena hoe mampiaina ny toe-karena satria reo toerana izay mitokamonina de lalovan'le lalambia hoe mandalo amin'izany tolongona manapatra na sasinaka sambavy sinsisa misy gara 7 misy tunelina 7 misy tunelina anisan'ny lava indrindra hatrany amin'ny 470 metatra zany akarapotsy zany fantatrao tsara zany tsy zany de hoe mpianatra an'izany eto fa donné moa zany ka tsy maintsy lazaina fa io zany zao de hoe mitaky ny volany piasa hatrany amin'ny 200 anoany mbola tsy nahazo vola hatrany amin'ny novambra 2020 sy 2020 kanefa nylazaina zany hoe tena nanompanana hery lehibe mihitsy nanaovana fikarakarana be tamin'ny fanarenana an'io lalamby FCE zany zay lazaina hoe société d'état de mandeha amin'izay zany fitenenana hoe fa maninona no tsy mahazo vola ireo mpiasa ireo kanefa ny filoham-pirenena nahazo trophée tany ivelantany ny amin'ny hoe fanampiana fikarakarana orinasa ny FCE nefa orinasa malagasy dia tsy mahazo vola dia izany no fanamarihana ataon'ny olona ao anatin'ny izay rehetrarehetra zay ianao zanaky Fianaratsoa ahoana ny fahitanao an'izay le toe-javatra izay sadaikatra rina amin'izay resaka ao zay ny antony de tsotra efa mambolana maro ireo olon'ireo ny antsoantso ary efa mambolana maro ireo olon'ireo no tsy nandray karama ny mahasadaikatra de tsotra tsy le hoe resaka ka misy ao amin'ny FCE fa le trophée nomena ny filoham-pirenena mihitsy zany ny tena nahasadaikatra hoe tena mahafantatra ny zavatra misy marina sy iainan'ny vahoaka ve ny mpitondra satria raha zany raha za manokana hoe inona ny critère nafana ny nahazahoany an'le zay mihitsy trophée nefa ny FCE zay orinasa ato anatin'ny firenena tsy mandray vola mpiasa zay ary io tsy ka ny FCE ihany fa marobe ny zavatra ao anatiny ny FCE 6 volana manao ny fitarainana izy fa tsisy miaina ozy ny fomba fitenin'ny tanora zay mpanao gazety avy any an-dafy tonga zay mihitsy ny vahiny indray raha no manatsikafina n'le izy hoe misy an'ity zavatra ty atao aminareo de ahoana ny mahakasika an'io ary na ny resaka an'io FCE ihany tsika na akoatran'le hoe tsy fandraisan-karama de zao PDB ireo fotodrafitrasa izay miorina ao anatin'ny toerana misy ny FCE zay tsy fantatry ny tompona ndraiky ny FCE akory ny mahakasika an'izany na zao ary tsika zany de mahita bloc ngeza be tonga de le couleur manara-penitra moa zany ilazana azy couleur manara-penitra de rehefa miresaka ianao am'le piasan'ny FCE hoe ahoana ty fotodrafitrasaniza inona ny atao zay tsy mahafantatra an'io de baiko avy any ambony fotsiny zany ny zavatra iainana amin'io zavatra io verena kely le mahakasika an'iny trophée iny rina ohatrany te iresaka kely an'iny aho hoe ny kahany Fianaratsoa de anisan'ny victime ihany koa ny piasan'ny triple amina resaka fanankatonana orinasa zay le mahatonga hoe sadaikatra satria ny antony ianao nahazo trophée nefa ny firifiry ny orinasa zay mikatona noho ny tsy fitoviana fomba fijery na tiatsika na tsy tiatsika de zay le izy tsy fitoviana fomba fijery nefa ianao ty mahazo trophée iny zany de fanontaniana mba tiako apetraka ihany koa amin'ireo tompona andraikitra sy ny mpitondra mba nosaintsainy ny mpitondra sy ny tompona andraiky mpanjakana ve hoe manahoana re zay ny fiainan'ireo olona zay niasa tao amin'ny orinasa io stable ve ny fiainan'ireo olon'ireo sa potika tanteraka fa za miteny anao rina fa nahatreny anivon'ny fiarahamonina de vo ilikilika ireo mpiasan'izany orinasa zany hatramin'izao na ny zavatra tokony hositrahany hatramin'ny kely indrindra de vo ilikilika satria nahoana mpiasan'ny Macron zay moa ny fomba hitenenany zareo azy ka zay no mahatonga mametraka fanontaniana hoe mba noeritreretiny ny mpitondra sy ny tompona andraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao ve hoe nanahoana ny fiainan'ireny olona reny nge mamelona ankonany fa tsy hoe izy rery mety hoe ny tompon'ny orinasa no manana olana amintsika amin'ny tsy fitozam-pijery ara-politika sy hoe anaovana valifaty politika fa ny vahoaka tsy mandady arina ao anatiny sy ny velominy
tsy nanana lonilony sy olanao amintsika. Teny ianao ariana androany fa simba ny fiainan'ireny olona ireny a. Tena resy a ny fiainan'ireny olona ireny a eny anivon'ny fiarahamonina zay tsy manan-tsafidy fa de miaina sy manaraka ny zava-misy. Eka zay koa satria maro no mitondra fanamarihana ny amin'ny hoe nahazo trophée nahazo trophée fa ireo orinasa zay potika na hoe nopotehana tamin'ny 7 mbola betsaka tsy ny Tico ihany tsy ny Magro ihany tsy ny Triple A hoe nakatona sy ny sisa fa misy orinasa hafa mbola atao hoe mifafankihoany ny piasa tamin'ireny sy ny fianakaviana zay hoe ny velona tamin'ireny orinasa ireny hatramin'izao satria mbola maro zany no tsy tafarina ka hoe trophée ahoana moa zany de resaky ty de zay ny hoe za moa zany am'mpanaoko zay mba te an-tany mihitsy ny tompona ndraikitra tany amin'ny ONUD tany an-dafy tany hoe inona moa zany nareo vazaha inona ny critère napetraka reo vazaha sa hoe nareo koa hoe ahoana donné inona no teo am-pelatananareo ka hoe nanny antony nanomezana zay trophée izay fantaniny zany fanamariana zany satria trophée zany de hoe fakasitrahana amboarany dikan'izany hoe navita zavatra tsara tonga hatrany final raha-baolina zay le izy fa ny réalité nefa FCE grevy ny piasa mitako ny volany ny piasa ny orinasa Jirama dia io ihany koa izy io ny hitan'ny olona io ny orinasa Air Madagascar io mbola tsotsofina mbola tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana zay zany aloha nefa ireo rehetrarehetra eo tena iankina ny aim-bahoaka zany sy ny aim-pirenena fa zany akory tsy hoe manamaivana ny orinasa hafa fa raha reo fotsiny no tenenina ny orinasa Tico moa zany dia io izy io noho ny etraketraka politika sy ny namany dia iarahantsika mahita ny zavatra mitranga izany amin'izao fotoana izao ka na zany na tsy zany tsy kivy sahy mijoroa anany foana fasany hoy ny président Marc Ravalomanana fa anankiray koa namana Bax misy tanin'ny Tico ao Ampasambaza Ampasambaza zany any Fianaratsoa any aminareo any de ohatrany to misy birao amin'ny polisy tamin'ny Tico io de misy birao amin'ny polisy misy nanaovana birao amin'ny polisy zany ahoana tsara momba zay nareo mipetraka ao inona ny mba fantatrareo zany momba ny izy io sy ny manodidina an'izay mba tsara itondrana fanazavana ihany saika tsy resaka an'izay arianao fa natsikafinao le izy de hovaliko ampitsikina le zavatra nyteny atao aloha teo hoe vohitsakitsaka mihitsy ny zoma olona zay eto Madagasikara ny lahara-pamehana ny laharana voalohany amin'ny fiarovana ny zon'olombelona de ny fanjakana ny tokony miaro sy mampandalana zany fiarovana ny zoma olona ny zon'olombelona zany ao anatin'io lalàna io de misy an'le hoe zo isitraka fananana mamela ianao amerina tantara fohifohy satria ny lasa tsy fanadino izy ny fomba fiteny zay ary aloha koa tsika tonga de mametraka mihitsy an'le profo mivaingana hoe ty le zavatra misy nisy ny atao hoe orinasa Somakodis zay orinasa mpanjakana izy io de rehefa taty ariana de nisy natao tolobidy satria namidy ny Somakodis rehetra manerana ny nosy raha tsy diso dia ny Somakodis tao Fianaratsoa misy loha anankiray Fianaratsoa sy Ambalavao loha anankiray reo no vidiny ny orinasa Tico fa ny Somakodis rehetra akoatr'izay de misy mpandraharaha hafa nakazy ohatra fotsiny ao Ambositra zao de mpandraharaha anankiray malaza be no nividy azy ny tao Ambositra fa ny Fianaratsoa de ny orinasa Tico no nakazy vita ny zavatra rehetrarehetra ny taratasy sy ny fandrotsahana ny vola teny nivo ny banque centrale no nandrotsahana azy tamin'izay raha tsy diso efa vita zany procédure rehetra vita ianao tao Fianaratsoa foana tao Fianaratsoa foana nanaraka tsara le raharaha nanaraka tsara ny raharaha ary mipony ny Fianaratsoa de mahafantatra tsara hoe tanin'ny Tico io toerana io ny lalàna raha ny tena izy rehefa vita ny fifampivarotana eo amin'ny rotota eo amin'ny fanjakana sy ny mpividy
dia any amin'ny filan-kevitry ny ministra no manana fahafahana isitona an'izany fananam-panjakana zany indray raha ohatra ka efa namidy. Fa milohan'izay dia tsy maintsy misy fifampiresahana amin'ilay tompony, tsy maintsy misy ny taratasy na hoe noty izay omena ny tompony hoe ilain'ny fanjakana ty toerana ity, ary io tsy vitany hoe ilain'ny fanjakana dia sotomina fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy misy ambaindainy maro isan-karazany, misy procédure tsy maintsy arahana amin'ny famerenana zany tany zany hoe ao amin'ny fanjakana indray raha ilaina. Ny mampalahelo heritaona lasa zay io toerana nisy ny tiako ao am-pahasambaza Fianarantsoa io dia nametrahana fototra-afitrasa ho an'ny zareo eo anivon'ny polisy pirenena. Eto mametraka hoe tsy manana olana ny polisy pirenena, ary tsy mpiaramonina zay fakafantatra samy eo an-tanàna, tsy manana lonilony amina polisy pirenena satria eo anivon'ny fiaramonina koa nge zany polisy pirenena zany fa ny fomba ny dirana sy nakanan'izany dia tena mampalahelo, satria tonga dia nametrahana fotsiny fototra-afitrasa tsisy resaka na ny tompony tsy nafantatra hoe fa misy inona fahatao inony ity, fa tonga dia miditra fotsiny mametraka sy manangana fototra-afitrasa araka ny efa nyteneniko tao ny zavatra tokony natao dia antsoina aloha ilay olona, misy ny consultation na préavis misy procédure dia indrindra miainga any amin'ny tompony zay fa hatramin'izao na ny tompony arany tsy mahafantatra mihitsy hoe nisy an'izany dia zany ny zavatra iainanao fa andika-ndalàna zany raha ohatra ka hoe tsorina ny zava-misy rena, nefa iza ny tokony hanaja-lalàna voalohany indrindra. Eny ary mandeha ny fotoanantsika Bax Andriananja izay filohan'ny tanora team ao Fianarantsoa, aleo tsy maintsy resantsika angamba ny momba ny tiako Madagasikara ao Fianarantsoa indrindrindrindra ny hoe tanora team, ahoana ny fihetsiketsehana isan-karazany amin'izao fotoana izao hatrany fokotany rehetrarehetrany raha hoe izay resaka izay noresana. Satria ao anatin'ny comité ad hoc ny team zokony moa ny atsotsika satria le misy an'le tanora team ny comité ad hoc izay efa midina isaky ny fokotany amin'izao fotoana izao, manangana ny fokotimy any anivon'ireny fokotany ireny, dia miara-dalana amin'ireny ihany koa moa ny tanora tiako Madagasikara izay anaraka tsikelikely ihany koa ny lalany ireny team zokiny ireny. Fa ny zavatra azoko tenenina fotsiny dia zao hoe te hanentana aloha voalohany indrindra ny tanora oatra sy ireo izay tia tranondrazana rehetra, tsara ny mifanometanana dia tsara ny mampitovy fomba fijery, satria firenena iraisany ity, tanondrazana iaraha-manana ity, dia tsara ny tanora mandray andraikitra fa tsy ho atao fitaovana politika ohatra ny fanao hatram'izay hoe ampanantenana ampanaovana gros bras dia ampanaovana ny zao dia rehefa avy eo rehefa vita ny ilavana azy dia jerena fotsiny ohatra ny tanina halavona ny tanora, ka tsy hoekentsika tsony zany, tsy hoekentsika tsony zany zavatra zany. Ka ny tanora efa misy ny fanangananay ny tanora eny anivon'ny district dia efa eo am-pietreretana zahay izao, satria ny zavatra atao voalohany indrindra mantsy aloha dia ny fijerevana hoe iza sy iza avy no ifanometanana sy mazoto, dia rehefa vaotsika mametraka ny rafitra tsikelikely zay mahatonga anay miantso foana zany aloha ao Fianarantsoa hoe tongava maka ny taratasy firotsahana ho mpikambana aloha mba hahafantarantsika hoe firitsika dia afaka hanao inona ny drafitrasa matipaika tena ho ataontsika voalohany indrindra, satria zavatra rehetra moa tsy ho aro resahana eto satria politika ny resaka, fa ny tiako tenenina fotsiny dia hoe ny tanora rehetra izay maheno anay na ny zanaky Fianarantsoa izay maheno anay na tsy any Fianarantsoa ry amin'izao fotoana izao ka te hiaraka aminay dia tonga ava fa izay vonona, ary ho avy ny fotoana izay hitetezanay fokotany tsirairay avy ananganana ny tanora team isaky ny fokotany. Salama tsara zany ny tanora tiako Madagasikara ny Fianarantsoa. Eny ary andravonantsika azy tenin'ny Bax farany ary raha ohatra koa misy ny zavatra mety hoe tsy voateny tao anatin'izay firesantsika izay dia fotoana izao ndao ary. Ny zava-misy dia averinay ihany, mahatonga anay hiteny ny zava-misy ohatr'izay dia satria efa mampalahelo ary tsy zakany vahoaka tsony eny ny zavatra iainana ny fiainana andavanandro, tsy hoe fankalana be fahatany fotsiny fa aleo kosa mba hiteny amin'izay ny tanora, ary aleo mba hanana ny toerana tokony hisy azy amin'izay ny tanora fa tsy ho ampiasaina lava. Mampalahelo ange rina ny maheno hoe isika eto Madagasikara
na ao anatin'ny 5-7 taona ao anatin'ny 5-7 taona zay vao mety hitovy amin'ny Rwanda. Nefa raha miova ny fomba fitantanantsika dia ho resitsika ao anatin'ny 10 taona i Maurice. Mampalahelo nge mieritreritra an'izany firenena zay tena manan-karena nge tsika, tena manan-karena ary izy tsy mitsiriridritra ty firenentsika ty, ka ohatrany hoe atao ampimamba. Zay fomba fiteniko zay tadidiko tsara mihitsy tamin'ny nandravan'ny Andriamatoa Rajoelina ny fanjakana tamin'ny 2009. Ny interview nataony voalohany indrindra dia hoe tsy ho eketsika intsony ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena. Zay ny zavatra nyteneniny tamin'izay fotoana zay. Ny lasa tsy fanadino izy mbola kely tamin'izay. Ary zao misy ampimamba sa tsisy ampimamba? Ny zava-misy tena mampalahelo. Tsika manan-karena, manana renakibony tany marobe tsika. Jereo reny hoe misy volamena miondrana 73 kilo sy ny ohatr'izany, volamena manjavona, tsy haiko na ampimamba ny filazan'izany na halatra ny filazan'izany na inona, fa mampalahelo zany amin'ny mahatanora dia hoe aleo tenenina le izy. Maurice le teneniko tao ohatrany hoe io moa ny akaiky rina dia ataoko ohatra foana. Maurice zany ange tsy manana volamena. Tsy manana volamena Maurice. Nitiako tenena hoe fitrandrahana ny resaka. Fa Maurice nefa ny amin'izao fotoana izao manana 14 tonnes na or monétaire. Manana 14 tonnes izy. Madagasikara 0 or monétaire. Ka mampalahelo zany. Amaranako an'le resaka ampimamba dia mamela ianao amerimberina kely ty resaka ty. Ny taona 2024 3 tonnes 51 ny volamena zay naondratsika. 2024 1 kilo ihany no niverina aty amintsika. 1 kilo mampalahelo. 3 tonnes no nalefa, 1 kilo no miverina. Misy ampimamba sa tsisy ampimamba. Andeha ho aisytsika ty e, dia ahoana ny ataontsika ty e. Dia izay ny anairako ny ampony tanora hoe matoy izahay miteny tsy hoe fankalana be fatany fa zany zavatra ohatr'izany ve ho ekentsika. Mbola ho ekentsika ve ny zavatra misy amintsika amin'izao fotoana izao, ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao, mbola ho ekentsika ve zany? Marina fa nisy halatra be vava teo amin'ny fifidianana izay nisy teo. Zay natao hoe tsy diso safidy tsika. Tsy diso safidy ange tsika teo e. Fantatra ange ny safidy tsika e. Fa nisy nanodikotana. Fa kosa hiatrika fifidianana tsika. Mbola ho ekentsika ve ny zavatra ohatr'izany? Mbola vonona ve tsika iaina zavatra ohatr'izao iainantsika izao ary mety ho pira kokoa noho ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ary. Ena, isaorantsika i Bak Sandriananja izay filohan'ny tanora atika Madagasikara, zany Fianaratsoa nitondra an'izay fanazavana izay ny akatsehatra ihany koa teto amin'ny miara-manonja MPS Radio-Mada ny tsika mantsy dia izao. Averimberitsika foana hoe Madagasikara tsy tanin'Arivo rery. Ary ny antony izay ampitenenana ny olona any faritra dia mba ahafahantsika menakavy hoe mahafantatra hoe inona ny zava-misy any, mba tsy hisy zany ny antsoina hoe kitakotakona isan-karazany fa dia hoe tena hoe mazava tsara. Ary ireny dia mila saintsainina. Ary io zany tsy tenitenenina fahatany ny hoe fanamarihana eto sy eroa sy ny hoe tsikera. Ny tsikera tompoko tsy mipopotra ho azy, fa misy antony mahatonga ny olona hitsikera. Tsy resaka mihitsy hoe tsy fitiavana amin'ny maha olona, tsy izay. Fa le foto-kevitra izay hita tanana ny firenena no tsy mety mbola manana teny farany Baks. Tsy dia manakambaratsony arina fa satry ny teny eto foana fa misy fotoana ny zavatra rehetra dia mankasitraka ny miara-manonja dia mirarisoa ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra sy ny ekipa ao ambadika ao. Eny ary dia homen-dalana ianao ary. Efa tazatsina ao ambadibadika ao ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina izay voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo, sady sénateur fahatelo anivon'ny teny-mera pirenena sady misahana ndraikitra amin'ny hoe sekretera général ny Tiko Madagasikara ihany koa. Mbola tany Mahajanga izy nandritra ny fotoana maromaro ary dia tonga eto amin'ny fandarana andalana dia avy any andalana any asa mbola tsy natory akory dia tonga eto amin'ny fandarana dia mitoy ihany zany ny fandarantsika namana fanira zava-manantany iray no andray asindao ary.
io morina tonga le fitenenany hoe vetivetika hitanareo vetivetika de tsy hitanareo fa na izany raha so fa misy ny teknôlôjia moderna mba hahafahana mifankahita zany amin'ny mpiaino mpanaraka ny vahoaka zany. Isaorina baky sa avy any Fianaratsoa mpitarika ny tanora tiako Madagasikara niaraka tamintsika teo zay tamin'ity maraina ity efa nambarany rina Rabe Mananjara teo zany fa iara-dalana amitsika am'izao maraina zao nisy olo-mamboaka ny Madagasikara mamy Rabendrina de mety gakitsika voamaly ny député membre Rabendrina no hita tamin'ny fandarana miara-manonja tany Mahajanga tany nanokatra an'le fampirantiana ny sary zay nitanterahany antokotiko Madagasikara ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona. Iny moa zany programme zay nanomboka ny sabotsy 13 alahady 14 alatsinainy 15 fa tsisy tanteraka izy noho ny sakana sy antsojainy le fitondram-panjakana fa mbola nijanona tany ihany ny ekipa ary resahany eo tsaroko teto ny teny député membre Rabendrina rehefa izy moa no nitondra ny négociation rehetra sur terrain nandritran'ilay face à face tamin'ny tandro filaminana de nambarany député membre Rabendrina misy tamin'ny latsinainy eo zay ray reraketo na ianareo na izahay fa misy reraka zany tany matotsika mbola afaka niatrika an'ilay fanokafana amin'ny fomba ofisialy lay sary fampirantiana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara. Misy zavatra maro anatin'izay sary zay niezaka nataon'ny fitondrany Marc Ravalomanana ny fitondrany antokotiko Madagasikara ary ny zavatra nitranga teo anelanela ny crise politique nisy teto Madagasikara taorina 7 mandraka izao resantsika izao de misy sary koa avy any toerana aranty ao amin'izany toerana izany ho antsika ny Mahajanga zany de mbola misokatra ny toerana ahafahana manao an'izay fampirantiana ny sary zay ao amin'ny Fobe misy ny Diko na ny Magro Mahajanga be. Député membre Rabendrina vao maraimbe mihitsy anao no nigadina teto Antananarivo omaly teto zay tao anatin'ny fandarina nandefa ny sary rehetrarehetra mikasika indrindra ny hoe tafiditra soamantsara tao anatin'ny efitrano ihany ianareo ary afaka nanokatra ny listy tamin'ny Riban dia niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny tima tany toerana ny solombamboaka Géry solombamboaka Rastamo dia niara-dalina taminao eto indray ianao amin'izao fotoana izao ary alohan'ny nandehananao teto mbola niatrika fivoriana fanomanana zavatra goavambe de mbola miazakazaka eto indray tsy mahafony vahoaka ary ao anatin'izay tena miasa ho an'ny vahoaka malagasy zay ny solombamboaka dimy indrindra ianao de arabaina aloha na de tokony mbola hoe atory araka nefa de tsisy fotoana toritoriana selana sasatra sy ty raha ty député membre Rabendrina. Miaraba Faniry, miaraba Rina, miaraba ny ao amin'ny lafiny teknika rehetra ao amin'ny onjam-peo anankiroa zay efa mahazatra antsika ny MBS radio sy ny radio Mata. Fa indrindra araka ny fanarahana maly tolakandro miaraba manokana nareo amin'ny Mahajanga, miaraba ny tompon'andraikitry ny antokotiko Madagasikara, mpikambana rehetra reo zay mifanena nandritra ny fotoanany janonana tamin'ny Mahajanga, ny sampana ny antoko indrindra ny sampany vehivavy ao Magro zay moa le resantsika teo maly miaraba atsika rehetra tonga soa ty Antananarivo tamin'ny maraina teo izahay rehefa niala tany omaly tolatolakandro iny dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy azo tsapona tonga soamatsara rehefa afaka miona eto amin'ity onjam-peo ty sady fampizarany zava-nisy rehetrarehetra araka ny lazainy Faniry teo de afaka nanatanteraka ny fanokafana ho an'ny vahoaka an'ilay le fanehoana ny rakitsary mikasika ny tantarany antokotimo tafiditra ao anatin'ny fankalazana 20 taona ny antokotiko Madagasikara ihany moa isika nanomboka omaly zay fatatsika ny tantarany iainana tany nanomboka tamin'ny alakamisy zoma sabotsy lahady latsinainy hatramin'ny omaly zany hatramin'ny maly alakamisy fa de eto moa tsika Faniry andinika hoe inona marina zany ny zavatra nitranga, inona na tonga andreny, inona ny ambadiky reny sy hoe inona zany ny fepetra tokony raisitsika eo anatrehan'ireny zavatra reny mampametra mpanontaniana daholo reny zavatra reny fa ohatra ny azoko ilazana azy de endrika filambaniny filambaniny kanefa iza mahazo tombotsoa amin'le filambaniny
de izy matiantoka amin'ny filambanina eto tsika iresaka an'izay faniry zay indrindra nanomboka tamin'ny sabotsy tsika no nana nieritreritra anatanteraka izay hoe sary fampirantiana ao anaty efitrano izy député Mamindra-Bendrena de tsy tafiditra mihitsy zany nagaga nisy ampahany tafiditra moa zany fa ianareo solombavamboaka de nambara manokana mihitsy zany ary norarana mihitsy tsy mahazo miditra tao anatin'le efitrano nandritra ny fotoana iny de nitenin'ilay colonel zay nitarika ny fibaikoana tena toerana hoe ndao nareo manatona ny préfet fa de anisan'ireo nanao niezaka rehetra ikaroana an'izany préfet zany ianareo solombavamboaka niaraka tamin'ireo tia manay toerana tamin'ny sabotsy iny natsona tamin'ny antso ataribeko nandehanana tany amin'ny biraoko ny tongavana tany an-tranony de sadakatra ihany rehefa tsy azo amin'ny antso atarby tsy azo any amin'ny birao tsy tany an-trano de eo aiza moa zany mety ahitana nga préfet sasahirana ihany niatrika an'izany député Mamindra-Bendrena arak'izao hitantsika am'sa zao lay tany amin'ny tranon'ny préfet zany zao ty sary faranty lay hoe nandeha daholo lay fikaroana fa inona ny antony manokana anakanana indrindra ho anareo solombavamboaka efatra amin'ny rahalahy zay tany toerana zany satria misy apahano iaho tafiditra tany toerana ihany akoatran'izay notohizana ny latsinainy le izy lay fikasana ary tena nisy mihitsy ny fitambaran'leo hery rehetra tao atoerana zany ny tima mazoky ny birao politika ny solombavamboaka ny tima tany toerana zany zay ihazo le toerana député Mamindra-Bendrena fa mbola voasakana ihany araka ny sary samihafa zay ho alefantsika rehefa aveo enao moa zany no nitarika ny fifampirarahana rehetra nandritra n'izany andro zany ary hatramin'ny malina de fasantsika ny sary teo de nahavita nanokatra ihany zany député Mamindra-Bendrena tsy hay aloha inona ny tena antony le fanakanana fa tampoka teo ohatrany tsy voasakana indray de afaka mitsofoka indray reraka ave le mpitandro ny filaminana zay zany ny zava-misy leo ngambe leo ary tsy fantatra hoe baikonizy am'izay no arahana satria misavoritaka le izy nge fantatry zareo ihany tsy mandeha am'izay loana fa zay angamba ny tsara hitondrana lafim-panazavana ny amin'ny hoe tsy mora ny niatrika an'ireny kanefa dia azo lazaina fa totosa ihany iny ao anatin'ny fanomboana député Mamindra-Bendrena ny tena fahitanao zava-misy amin'ny akabeany eo le hoe leo sy ny sisa fa misy baiko samihafa misavoritaka ihany ko teo fanaizanina tsy zany nanjaka le terrorisme d'État raha ny nanomana ny bureau politique national sy ny komity ny fandrindrana ny fankalazana amin'ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara dia araky ny hitantsika teo andro vitsivitsy no nikasana nanaovana le fankalazana tapo-tanàna Mahajanga satria fantatsika fa fanapahakevitra ny aingy avy aty amin'ny bureau politique national le izy no hoe entina mitety faritra entina mitety faritany io fankalazana io de tany Mahajanga moa no nanapahana hevitra hoe any ny fivoahana voalohany am'izay fanatanterahana zay de hoy ateo hoe nikasaina fa ho andro vitsivitsy no anatanterahana azy tafiditra ao anatin'ny endriky ny fankalazana ilay fampisehoana ho hitan'ny be sy maro ny tantarany antoko amin'ny alalan'ny sary fa tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fankalazana ihany ko endriky ny fankalazana tao Mahajanga no kasaina ho atao ny fifampiresahana tamin'ireo mpikambana amin'ny antoko sy ny vahoaka zay nantenaina fa ho avy hitsidika n'ilay fampisehoana ny sary de tamin'izay no niomanana isin'ny resadresaka isin'ny dinga isin'ny fampitana hafatra mandritra n'izay endrim-pankalazana izay de fantatsika ny zava-nisy nanomboka ny alakamisy de fa nanomboka ny karakara tao anatin'ilay efitrano marina aloha fa tsy nisy fanomanana hetsika ivelan'ny trano mihitsy tany fa tao amin'ny fohy be toerana an'ny Magro no nanomanana ny zavatra rehetrarehetra dia lakamisy de fa nandeha ny fanomanana zoma efa vonona daholo ny raha iresaka momba ny ireo sary zay ny naranty fotsiny isika zoma efa vonona daholo de ny asabotsy ny kasana hoe hanokafana azy raha ny tena eritreritra eny ataontsika hoe tamin'ny fomba ofisialy fa hanokafana azy hoan'ny daholo be ny asabotsy sy ny alahady hatramin'ny alahady de ny alatsinainy no nisy an'ilay fikasana ionana am'ireo mpikatroka tiako Madagasikara ireo vahoaka vonona
ifampiresaka ao anatin'ilay izy ampitana ny afatra ateraka ny fankalazana dia nandeha aloha ny asabotsy asabotsy maraina mbola tsy de tena hoe nisy olana fa efa hitahita fotsiny ihany hoe asa faniry raha manana ora hoe nanomboka tamin'ny firy nanomboka teo reo mpitany filaminana ireo ny nandritra ny zomalina fa ny sabotsy eny mbola itsika tomponandraikitra ny tomponandraikitra sasany tamintsika mantsy mbola afaka niditra tsara tao amagro mbola nanao ny fifampiresahana rehetra tao ny mpandrindra nasionalin'ny antoko hitatsika fa mbola afaka mifampiresaka tamin'ny mpanao gazety tao anatin'ilay toerana nanaovana n'ilay fankalazana fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana hoe anombohana n'ilay izy amin'ny fomba ofisialy tonga izay sorom-bavam-bahoaka de efa tonga efa tazana lavitra moa zany efa miatrana eo mpitandro filaminana de mazava ho azy fa ny fiara efa tsy tafiditra ny tsoa efa sakanany zareo ny lalana de najanona tamin'ny toerana hafa ny fiara de nandeha tongotra niditra teo namana sasany efa tafiditra anatin'ny trano ary fa nandeha tongotra zay niditra teo nisy efadaza teo de rehefa tonga teo de mijanona ianareo eo aza mihoatra eo tsony de fa ahoana de mijanona ianareo fa tsy misy mahazo miditra ao ianade mo mifampiresahana tao anatin'le fampiresahana tsy fantatra aloha tamin'ny voalohany izany tena tomponandraikitra voalohany asa hoe mpamme baiko ny filaza zany sa baiko an'reo lay mpitandro filaminana zay teo nisy polisy teo nisy zandary teo tsy fantatra satria nisy lieutenant anankiray zay teo de nisy commandant anankiray zay de miresaka ihany zareo fa aveo izy tsy tapaka-hevitra tampoka de milaza fa tsy matapaka tsy afaka miresaka zay zany te antany tsina hoe fa inona no mitranga maninona tapahana ny lalana maninona tsy azo idirana io quartier io de aveo laza zareo fa efa tonga ao ny lehibe any de mipoitra avy any le colonel anankiray hitatsika amin'ny sary matetika iny de janona tery lavitra tery fotsiny izy fa tsy nanatona avy atrany tsy nety nanantona de ho zahay hoe ahoana moa zany ny fomba ahafahana mifampiresaka raha milaza ianareo fa io ny tompona ndraikitra afaka ifampiresaka aminay nefa izy ara tsy manatona anay zay mila miditra amin'io toerana io anay ny raha ao izahay manomana an'io de hoy ry zareo hoe tsy fantatra izany fa izy ny tompona ndraikitra voalohany rehefa ela moa ny ela nanatona ihany izy de mivaly teny voarainay rehefa nanontany zay fa maniny zay tsy azo ampidirina de hoe ianareoreo no tsy mahazo miditra ao satria zay ny teny hoe nahoana ny namanay efa tafiditra tao ny trano misokatra tsara le trano nge misokatra misokatra mihitsy ny fampiratiana efa tazana avy lavitra hoe misy fa manontany zay fa maninona no misy fanavakavahana izy ty aizany taratasy avy amin'ny tsy fantatro hoe nahazonareo baiko tsy amelanay reto satria ny teneny mihitsy hoe ianareoreo izay solom-bavam-bahoaka efada no teo anoloany tamin'izay fotoan'izay de ho zay hoe fa maninona no izahay ireo de ozy fotsiny le tompona ndraikitra mpitandro filaminana teo hoe nahazo réquisition avy amin'ny préfet zahay tsy amelanareo hiditra de ho zay hoe tsy milamina zany fifampiresahana zany satria nahoana no isy fanavakavahana ny olona mahazo miditra sy tsy mahazo miditra ny dikany zany mantsy lay raharaha mahazo mandeha fa ny olona miditra ao ny voasivana teo zany de nisy fahasamihafana miohatra amin'ny zavatra teneniny ny zavatra mitranga satria rehefa tena nandeha mifampiresahana de hoy izy hoe tsy nahazo alalana ny zavatra eritreretinareo atao de aveo ndray nefa hoe ianareoreo tsy mahazo miditra ao de le zavatra eritreretina atao nefa misokatra ery ananiny ery ery ampitany arabe ery de hoy zahay hoe misy endrika fanavakavahany zany fa se hoy ny taratasy raha milaza fa izahay marina ny tsy mahazo miditra ao de zay moa valy teniny hoe ndana makany amin'ny préfet fa izy nanao réquisition anay de ho zay hoe asehoy anay ny réquisition ahitana hoe inona ny tena voalazany réquisition satria averiko fa nitoerana nisy an'ilay fampiratiana atao amin'ny magro tsy voatohitohina ny olona efa tafiditra tao tsisy voatohitohina fa zay efa dasy zay nanaraka manodidina anay teo no hoe nareo tsy mahazo miditra de hoy aho hoe ilay raharaha ve
no voarara sa zay efa-tany tsy mahazo miditra, rehefa jerena ny zava-misy zay efa-tany tsy nahazo niditra. De rehefa fampiresaka mbola tsy tapitra kory ny resaka de niala lay lehibe an'ny mpitandro filaminana, ny fanontaniana napetraka tsy mivalintsony a, niala fotsiny ohatrany tsy nisy zany zay teo anatrehany. Fa hoy izy talohany elany a de nyteny izy hoe mandehananareo miresaka amin'ny préfet. De teo koa zany nanomboka mipetraka am'izay fanontaniana hoe voalohany iza ny nanome baiko an'zareo, satria raha nisy ny réquisition, rehefa nitakina ny réquisition, nitakina ny référence ny réquisition farafaratsiny, tsy mamaly mihitsy lay tompona andraikitra mpitandro filaminana fa toy tsy misy le réquisition fa tenenina fotsiny hoe misy. Samy mahalala ny efitsika zany atao hoe réquisition zany, samy mahalala tsika iza no afaka mibaiko an'ireny émo reny, indrindra ny émoreg, misy ny atao hoe OMC sy ny sisa izay fatarina tokoa fa ny préfet no lehibeny. De rehefa hoy zay hoe andeha ho any amin'ny préfet ary zay ho any amin'ny braony, satria nisy manana olom-boafidy tsika eo tapin-tanàna amin'ny Mahajanga, mpanolotsaina munisipaly izay mifandray amin'ny préfet amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha samy tompona ndraiky mpanjakana azy. De io ny antso ny préfet, io olom-boafidy tsika io, de mbola nandray ny préfet teo. Ary rehefa nilazana hoe tsy mahazo miditra ato ny député, de le préfet gaga. Zay valy teny voarainay, zay ny feo taterina taminay a, hoe azo tamin'ny telefona izy ndray ny gaga fa aloha aloha jereko ho antaniko hoe fa inona marina zahatra mitranga. De nanomboka teo tsy azo tsony izy na iza ny antso azy a, naletany amin'ny braony izy a, midy rojo vy ny brao a, fa nisokafan'ny mpiandro tanàna ihany. Ny andro moa asabotsy mazava ho azy mazava ho azy, fa na asabotsy moa ny andro, na lahady ny andro, na alina ny andro, rehefa misy raha ilana, raha pirenena, ary raha raisina hoe misy ataoko hoe misy fampandrina fahalemana manokana tokony atao ao tanàna, tokony ho any amin'ny braony tompony andraikitra rehetra rehefa tsy sur terrain. Fa rehefa tonga tao amin'ny braony préfecture zay, de ozy ny mpiandro tanàna tao hoe tsy eto izy fa jereo any an-tranony, manahirana moa no any an-tranony. Fa rehefa mifampiresaka de hoe tranom-panjakana lay misy azy, résidence, aleo anontaniana ihany, so afaka mandray izy na le tany izy a. De ny raha tsika nalala fa tsy hita mihitsy izy. Ary nanomboka teo izy de tsy azo telefonina tsony, mandraky tia ny androany. De rehefa tsy tafiditra mihitsy tao Magro zany sika, de tsy tanteraka zany iny tamin'iny andro asabotsy iny. Fa araky ny fanomanana dia ny alatsinainy lay etsika lehibe anankiray zay tafiditra ao anatin'ilay fampiratiana ihany koa, fa ny omanana ankalazana ilay faharoapolo taona tamin'ny alalan'ny fiaonana amin'ireo mpikambana amin'ny atoko sy ny vahoaka ao Mahajanga. Fiaonana zay tao anatin'ny efitrano lehibe tao amin'ny Magro no nikasana naovana azy. Tadidiko tsara mantsy avantranga zahatra sala am'izao, asa herintaona 2 taona lasa zay, saika anao tatitra tany izay solomavam-bahoaka teo amin'ny tokotanin'ny Magro, de efa mifampitady tamin'io préfet io tamin'izany fotoana zany. Fa tia ndray mitoraka ty niresaka tamin'izany mantsy hoe eo tokotany le izy no atao na ny sonore rehefa nigiazana zareo tamin'izany, fa tia ndray mitoraka ty ao an-trano le izy, fiaonana toy izy ilay saika natao tany Antsiranana. Fa tonga ny alatsinainy a de niomana zahay kosa aloha efa ino no hitanay teo hoe tamin'ny sabotsy tsy hiomana amin'ny fomba hafa izay hidiranao. Izay indrindra fankalazana no atao. Efa fantatra tsara mihitsy fa ho sakanana, fa tsy hoe rehefa sakanana de hijanona ny an-trano zay ino no lehanay ihany ko. Fa lasa zay niomana ary nanao rody be hamonjy ny Magro. De rehefa tonga teo amin'ny Magro, vao nahatazana nay tery amin'ny sampanana tery zareo mpitandro filaminana, tonga de nanery avy hatrany laharandry zareo a, nisy ny niatrana tamin'ny fitaovana teny am-pelantanany, nisy ny napiditra kagolona avy hatrany vao nahatazana anay. Ohatran'izao tamin'ny sary zao ny fahatongavanay teo amin'le toerana. De rehefa tonga teo de nanomboka amin'izay mifampiresahana. Saika tsy nety resaka indray lay tompona andraikitra ataoko hoe ambony grady indrindra, lay colonel teo amin'ilay resaka teo. Fa rehefa niresaka moa izy de niteny hoe toy ny tamin'ny sabotsy ihany ny teniko izy, tsy mahazo miditra ato nareo. De rehefa antanina izy hoe inona ny antony de tsisy antony fa de zay fotsiny hoe tsy mahazo miditra ato ianareo. De teo moa zany ny fampiandry teo, ny tadiavina hoe ozy izy hoe ndana mbo miresaka amin'ny préfet ihany.
de zay tsy nietsika to tsony kosa fa o zay hoe asevy maketo ara ny prefet eto misy ny olana raha ohatra ka raisina olana ty zavatra ty asevy maketo ny prefet fa tsy anao fangalam-piary ao tanàna amin'ny mahajanga mandritry ny 4 andro ao zay am'izay alehanay rehetra nanomboka atao efa rahana am'ireny le 4 ny moreg reny isan'andro sy isan'ora de hoe zay tsy anao fangalam-piary aminareo fa rehefa efa tsy hitany amin'ny brao izy de asevy tonga eto izy raha tena tompona andraikitra marina fa tsy tonga izy fa de samy mifampiandro teo lay colonel moa no nyteny hoe de samy miandry eto zany tsikako izy ndray no nyteny an'izay de samy miandro teo zahay de rehefa niandro teo zahay rehefa ela ny ela tsy tonga mihitsy de natao fampiresahana de hoy zahay hoe samy miandry eto tsika 3 andro fahatelo angambiny latsinainy iny fa de zay ray vizana aloha eto fa rehefa tsy tafiditra zay andro any iverina zay amin'ny andro manaraka ary anatanteraka nyo fandaharam-potoana ankasana io fandaharam-potoana zay averinay fa tsy manohitohina ninninna mihitsy amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeny ny zavatra azo tsoahana ao anatin'le izy fanery ny fanontaniana mipetraka de zao nina marina raha zavatra mitranga ny fanahina sy ny fomba fijerinay de ny hoe tsy ilay prefet tsy avy any amin'ilay prefet ny baiko mivantana anakany am'ireo tandro filaminana reo fa rehefa tsy avy any amin'ny prefet de avy aiza de mipetraka amin'ny fanontaniana de miverina am'le resaka mitovy am'le teto Antananarivo tamin'ny 23 juillet lay prefet milaza hoe satria ao anatin'ny faritra enceinte privé le izy de rehefa ao no tanterahana le raha de tsy maninona fa zay mivoaka eo de andraisana fepetra zay lazay ny prefet teto Antananarivo tongotra kely ary fa rehefa tonga ny maraina zavatra hafa no mitranga tsy hoe niova mibaiko fa nyampy angamba mibaiko de ohatra zay mihitsy ny tany mahajanga satria le prefet raha voalaza lay olom-boafidy ao tampo-tanàna amin'ny mahajanga zay niresaka taminy de gaga hoe fa tsy misy an'izany resaka zany asa ataontsika hoe mety mody gaga izy fa gaga izy aloha raisitsika aloha zay fahagagany zay mba afahantsika mametra-panontaniana hoe sy mamoaka tsoakevitra hoe tsy avy aminy zany ilay fisakanana efada tsy avy amin'ny OMC zany ny baiko nandeha tamin'reto Emoreg reto ary tsy mety tsy nisy akory zany ilay lazaina fa réquisition zany ange azo amarinina misy archive sy ny sisy zany na mbola afaka ray volana ary zany rehefa tiana hojerena azo amarinina hoe nisy marina be zany sa tsy nisy fa raha avy amin'ny prefet marina lay baiko mino afa ho toyny tamin'ny rotona lasa zay nikasa hanao tatitra tamin'ny vahoaka mahajanga zay solom-bavambahoaka nanaiky nandray anangy le prefet tam'zany niona tamin'ny tao amin'ny Brown zay ary laza ny fanapahan-kevina izy hoe tsy mahazo makeo nareo tam'zany fotoana zany tamin'ny voalohany izy aloha fanohitra am'izay no lazainy fa avy eo niova hevitra izy vonona izy niatrika tamin'ny niatrika anay fa tamin'ity ndray nitorako ty tena tsy sa niatrika anay mihitsy izy samy tompona andraikitra ary fampiresahana natao de eo ny lazany hoe avy amin'izy ary zany lay baiko nakamireto tany filaminany reto de samy tsisy mahalalitsika fa ny fehany de zao efa niresahantsika teto zay faniry misy loha ranombaiko maro Madagasikara indrindra miresaka fampiasana ny mpitandro filaminana misy loha ranombaiko maro ato misy zany ny baiko manara-drafitra tena izy izay voatsindry avy eo tenany eo rehefa avy eo de avy eo nefa amin'ny tranga sasany misy mibaiko miainga avy any amin'ny faratapony de tsy tia lala zay eo tenany eo mihitsy fa tonga de any amin'ny arabe raha izay faharoa niverina indray lay endrika hoe ny mpitandro filaminana na ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny mpitandro filaminana no manery atsika nanery atsika tany hanao lay fankalazana teo anaty arabe no nanery atsika hatapaka ny lalana satria olona nikasa hiditra tao reo ary tsy omby andreo ny trottoir fa rehefa nisakanana ny lalana voalohany mpitandro filaminana aloha ny sakana ny lalana voalohany faharoa rehefa nitapahany mpitandro filaminana ny lalam-bahoaka tsy nahazo mivezivezy ny olona de nitohana ho azy ko ny lalana rehefa avy eo zany hoe ny mpitandro filaminana na fitondram-panjakana mihitsy no nanao zay nisy nitohana te amin'ny lalam-bahoaka tamin'ireny fotoana ireny
zahay no everina hoe angamba raha misy ny zavatra na iny fotoanam-panjakana de ny fisiny zany fanelingelenana ny afo zany kanefa averiko fa avy amin'ny fanjakana sy avy amin'ny mpitandro filaminana no fototra ny poiran'zany fanelingelenana zany raha nisy de avy eo moa zany hoy isika teo hoe andro fahatelo iny fa de niarahana nanapaka teo ampovoan'ny arabenina ndeha ny iran'ny joyeux anniversaire teo ampovoan'ny arabenina ndeha ny ira faneva sy zay ira hafa rehetrarehetra no irain'ny olona teo fa andro fahatelo iny a fa niomana fotsiny zay ny sarahana teo iny takariva iny hoe zao zany no izy satria tsy tonga le préfet ho avy ndray tsika amin'ny andro manaraka eo anaminy de ho iteo zay vizana zay tsara mihitsy le resaka natao zay vizana aloha fa rehefa afapo ny fanjakana fisakanana ny lalam-bahoaka ka miala amin'ny toerana io ka manokatra ny lalam-bahoaka iverina amin'ny laoniny de avy ny vahoaka ampiasa ny lalana ka iaina araka ny tokony ho izy de zay no nitanterahana maly faniry zay le nitanterahana maly hoe satria zany efa tsy nisy tsony le sakana zay atreto ia de mbola baraingy hoe inona moa zany ny tena nahatonga an'le sakana rehefa tsy nisy tsony le sakana de ndao tsika hanao an'le izy de na izay raha gaga hoe to tena tsy nisy tsony tokoa de vitanay ny nanokatra le aongely izy eo zao ao majangatra am'izao ary anasana ny olona etsona ny olona mafisina ny antso efa natao mbola namafisy ny faniry teo ny amin'ny hoe tongava mijery inona moa ny antso ny anaovana an'ireo tantara ireo hitapoko hitam-pirenenao tsotra fotsiny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko ty raha fankalazana tsy ny heri-taona ohatr'izao a miaingy avy any amin'ny nanomboana mandra-patonga an'ilay fotoam-pankalazana mila tsy aivona ny zava-nisy raha izay faharoa fatatsika tsara feto Madagasikara tato anatin'ny fotoana vitsivitsy farany de misy olona miantsoantso hoe anova tantara hony hoe hovaina hony ny tantara hovaitsika ny tantara zay de zay mamaly hoe ny tantara tsy fanova mba manana lojika ny tantara tsy fanova fa ny tantara fananoratra ny tantara fitahiry ary rehefa feno ny pejy anankiray de fenona ny pejy manaraka avadika hatrany hatrany de izay ny antony ampisehoana amin'ny vahoaka malagasy hoe inona ny tantara marina raha ny tantara ny antokotiko Madagasikara sy ny andraikitra ny tantana ny antokotiko Madagasikara teto amin'ny firenena jereny indrindra ny asa no tanterahan'ny antoko tamin'ny alalan'ny Filomar Karavalomanana teto amin'ny firenena jerena ao anatin'io fampiratiana rakitsary ao amin'ny magro mazanga io no ahitana an'izany tahiry rehetrarehetra zany averiko fanaporofona ny tantara tena nisy zay de tavy ny sasany hovaina zay amin'ny akapobe ny faniry ny zavatra nitrangatany ary mbola mitoy moa ny fampiratiana am'izao fotoana zao ny ala tany amalitolakandro mbola misy tsara ihany de nisy mpitandro filaminana vezivezy ao manarangarana kely eo izy sady mba manaroatra mijery ny saritsika eo koa izy ary mino fa mpitandro ny filaminana miaro ny zavatra rehetra izy eo fa tsy manelingelina tsony tam'le sabotsy moa zany de tena nisy endrika mpitandro filaminana tenetry ny apatahotra be mihitsy eto androany de nietreretina fa ampemitra anareo mpitarika ka zay mihitsy mako le izy hoe eritreretina fa ampemitra mihitsy ny zao fomba fiseho zao zany de hoe tena tsy sananatonytsika fa ianareo moa zany tena isorina andriamatoa sy olo-mavimoaka satria dia nametoko sy antoka hatrano ny vahoaka hoe rehefa irosona ny zavatra de irosona le izy dia ny irosona zay fampiratiana zay manahoana fahamaroan'ny vahoaka tao ivelany tao tamin'ny omaly depute Mamirabenrina tao rin'ny fanokafana mamaly ihany ve zany ny vahoaka manatona antsika kely an'le toerana manomboka tonga ny olona satria tamin'ny voalohany zay ny andro mihitsy vo nisokatra amin'ny varavarana de nanomboka tonga ny olona tsy misy olona mitangorona satria tena mbola andro voalohany iny tena mbola ora voalohany sokafany nandritry ny adiny ray teo angamba no nijanona tao am'le toerana tamin'ny fotoana nanokafana an'le izy fa hitako tsara ny fitombon'ny olona tonga ary azo atsaina hoe misy olona tsy miomana no ao fa mandalo de nahita hoe nisokatra le izy inona tokoa raha ny zavatra na de zay fotsiny ary inona tokoa raha ny zavatra mandeo de miditra ny olona mijery zay zavatra misy fa mino za moa avy eo tsy maintsy nyaingy rehefa avy eo mino
fa atramitsika miteny zao de maro ny olona tonga ao ary zay ngenina andrasany e zay ny tanjona ampisehoana amin'ny marina tsika moa zao jery an'le sary teo amin'ny arabe teo iny a de hoy anakapoko hoe tombo ihany ny tahiry tsara aty ampelatanantsika arantintsika amin'ny fotoana mahampety azy sy amin'ny fotoana ilana azy izay indrindra iny amin'ny akapiany zany de miteny mamorabendrina ny zavatra nisy tany Mahajanga zany hoe lay fasahina fijoroana ho an'ny mpitarika aloha zany hoe na inona rehefa teny ny fanomezana fandaram-potoana de ny ezana ny tanterahana de ny tanterahana le izy fa ho an'ny fitondram-panjakana le fahambaraka eo anatrehan'izao tontolo zao de tena mahamenatra mihitsy anatin'le hoe fanjakana papiororo terrorisme d'État de ny everina fa ampiemitra andretra zany ary zay le mizotra tsikelikely makany any-jadona izany indrindra sy norenitrangan-javatra iny ve de miteny mamorabendrina natonga ny teo any vovonina Europiana nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety omaly ary rehefa nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety omaly de niresaka ny amin'le mienjana ny tady eto Madagasikara indrindrandrindra eo amin'ny lafiny demokrasia ary mahatsapatra reo fa tena tokony atao zay fifanantonana fifampiresahana zay ny ambassadeur amin'ny vodiny sy ao tsara ny fahitantsika an'izay efa nalefa teo le izy fa ho averintsika indray le izy faly lay valan-dresaka amin'ny mpanao gazety nataon'ny vodina Europiana zany mahakasika indrindra ny zava-misy eto Madagasikara sy le lafiny fifanantonana ny ahafahana manao fampiresaka dialogue zay de aorianan'izay iverina ato amin'ny député mamorabendrina satria manitikitika antsika am'izao fotoana zao hoe aiza ho aiza tokoa ary ny concertation nationale de iverina ny député mamorabendrina fa ndelo ho hitantsika kely ny zava-misy satria mba mahita ihany any aiza moa tsy ahafantaran'ny corps diplomatique sy ireo olombelona samy hafa mivezivezy eto Madagasikara reo vahiny hoe misy zavatra ohatran'izao tsy milamina nge le Madagasikara ka na ohatra raha hoe miteny le fanjakana hoe tsisy crise de fantatry ny rehetra crise zao zava-misy zao fa ndeo aloha enotsika vetivety lay teny nataon'ny ambassadeur amin'ny vodiny Europiana nandritra ny valan-dresaka amin'ny mpanao gazety omaly. Nanamafy indray androany ny masovon'ny vondrona Europiana eto Madagasikara fa tena ilaina ny fifampiresahana eo amin'ireo samy mpanao politika rehetra eto Madagasikara mialoha ny fifidianana mba azahoana voka-pifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra ho lavitry ny korotana ao aorian'ny ny fifidianana no anton'izany. Je crois que c'est utile qu'il y a une vie politique, disons, détendue, où les gens effectivement puissent se parler, qu'il y a toutes les garanties en termes de liberté d'expression, etc., qui sont nécessaires, je crois, pour un fonctionnement d'une démocratie mûre. Et donc, il faut... évidemment, les dialogues, c'est toujours bien, pourvu que ça soit fait, effectivement, d'une façon constructive, je veux dire. Le dialogue peut... C'est fait, et là c'est une décision vraiment souveraine des Malgaches. Là, vraiment, on va pas non plus, on n'a pas l'ambition d'arranger la politique malgache nous-mêmes. C'est au-delà de notre rôle. Simplement, on a des valeurs fondamentales. Et parmi ces valeurs, il y a évidemment la démocratie, les droits de l'homme, le respect des libertés individuelles, les collectives, les droits civils et tout le reste. Donc là, effectivement, chaque pas que le pays fait en direction de ces valeurs, on les juge positivement. Ny farany volana Oktobra 2024 lasa teo no nanomboka ny-taky io fitiavan-doham-pirenena mialoha ny fifidianana io ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara Marc Ravalomanana. Taorin'izay de antoko politika maro de maro no efa namaly io fitakiany ny filoha Marc Ravalomanana io ary izay namafisy ny vondrona Europiana izay androany ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana mialoha ny fifidianana. Nandritra ny tatitra ireo zava-bita teto Madagasikara moa no nilazan'ny masovon'ny vondrona Europiana izany. Fantatra mantsy fa andao Madagasikara tsy ho ela ity masovon'ny vondrona Europiana eto Madagasikara ity ary tapaka ny volana septambra ao avy zao kosa ny mpisolodorana azy.
iny amin'ny akapobeny ny fanazava-kevitra sy ny taritra ny eton'ny mpanogazety ny MPS tamin'ny valandresako amin'ny mpanogazety mialohan'ny hialany eto Madagasikara andriamatoa député Mambrabendrina fa ny anaovantsika fanamarihana kely de niteny teo anivon'ny présidence tamin'ny alala ny talen'ny kabinetra ny amin'ny hoe tsy ilaina zany conférence nationale la ozy izy fa tsy hainkolona le hoe concertation nationale satria misy fahasamihafany zany de rehefa manao politika zany sy manana andraikitra goavambeotra zany dia tsy mila miteniteny foana fa mila mahay manavaka tsara hoe inona ny conférence de inona ny concertation fa concertation nationale no resahan'ny mpanora député Mambrabendrina lina ny rehetra mazava ny volony Europiana iny tsara no mifampiresaka amin'ny alalan'le dialogue azona zavatra pozitiva be da be izy mbola manosika foana zany ny amin'ny atongavana zay ny sehatra iraisam-pirenena zany ianareo anatin'le comité mixte technique comité aiza ho aiza ny fandehandrara am'izao fotoan'izao député Mambrabendrina satria lina ny rehetra efa misy zavatra azo resahana ve efa misy fiomanana tokony efa mba hanaonova misehatra politika ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa avomarika ve efa mba hanaovana fiomanana kely sy ny sisa hiatraina zany ianao anisan'ny mpahandro anisan'ireo vovonana ihany koa ediny loana anisan'ireo mandeha eny am'ireo fifampiresahana samy hafa anatin'ny fandarina zay efa nampanantenaina ho an'ny rehetra hoe hitondra zay vaovao zay tsika député Mambrabendrina tsy voavoalohan'ny vondrona Europiana no nitondra an'izay fomba fijery zay raha resaka fifidianana fotsiny no jerentsika aloha resahantsika na ny fianakaviam-be resam-pirenena amin'ny ankapobeny aza dia efa saika mitovitovy am'izay voalaza zay ny fomba fijery ny zava-misy eto Madagasikara tsy voavoaloha no ia satria raha resaka fifidianana dia anisan'ny mpiara-miombonantoka akaiky amin'ny Madagasikara ny vondrona Europiana ary naneo izy hoe mbola vonona hanampy a Madagasikara amin'ny endrika rehetra amin'ny resaka fifidianana izay fantatra araka nao mafisiny teo fa fototra ny iny izy ny demokrasia sy ny zo sy ny fahalalahana isan-karazany raha matola izy averimberina de mazava ho azy fa misy fomba fijery aviany hoe mbola tsy tavita ny afatra ngeno ampitaina am'ireny milaza ny mahasoivo eto atoerana misy iraka avy any velany miaona amin'ny mpisehatra ara-politika rehetra na amin'ny fironana inona na amin'ny firehana inona na mpitondra fanjakana na tsy de manamlasy iny de manamafy ndray ny eto atoerana matola izy amafisina mbola tsy afapo ny amin'ny fampitana an'ilay afatra ary matoa tsy afapo de mbola tsy voaray tsara any am'izay tokony handray azy ny afatra amin'ny lafiny anankiray raha resaka concertation nationale no resahana lay fikaonan-do-pirenena mahakasika ny resaka fifidianana de efa fatatsika efa mitsangana io ny komity manokana ara-teknika zay manomana azy zany hoe tsy any am'ireo loatra tsony no miantefa lay afatra fa ireo aza no efa atao hoe mpisoronafo akaiky vilany fianoarina sy mpikopakafo manao zay atateraka an'le izy ary tsorona fa io komity io raha maheno an'izany de azo lazaina hoe marisika satria hoe misy manampitosika anao de tsorona ny resaka misy mivoy ny hevitra zay efa maharesy lahatra fa tsy mbola tafitany amin'ny rehetra le izy matoa voizina fanira ary fatatsika hoe ny aiza no mini tsy mihaino ny afatra maheno agne le olona maheno zareo mahero ny avy any fitondram-panjakana ny atao hoe fikaonan-do-pirenena averiko hoe tofatra am'izao mbola betsaka amin'ny mandiso ny atao hoe fikaonan-do-pirenena de fikaonan-do fa ady hevitra fandraisana ny soso-kevitra fanangonakevitra avy amin'ny ankolafy rehetra avy amin'ny rafitra rehetra avy amin'ny olona rehetra mihitsy raha vita zany fa tsy hoe avy amin'ny mpanohitra fotsiny na avy amin'ny mpitondra fanjakana fotsiny na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena fotsiny na avy amin'ny mpanaramaso observateur fotsiny zany hoe ny fitakina n'lay
fikaonandoam-pirenena marina fa tompona ndraikitra anivo ny fanoerana no nitondra ny hevitra sy nanao ny antso tany am-piandohany lehibe ny fanoerana nanao an'izay fa ny fanatanterahana an'le izy de natao andraisan'ny rehetra anjara zay le antso zay le antso natao zay dika zay le fikaonandoam-pirenena raha tena mahazo resaka ny olona rehetra ilay débat national dia natao ho an'ny rehetra fa tsy hoana fironana anankiray fotsiny de hoy isika hoe mbola tsy tafita ny afatra mato hatramin'izao mbola voizina foana tokony efa mirona makany amin'ny fiarahana manatanteraka zao fa zao mbola any amin'ilay antso foana kanefa de hoy ihany tsika hoe enony zareo nge le afatra e matoa zareo a miresaka le izy de hoy isika hoe asiany ovainy kely sa manao fahananina manova le voambolana izy sa tena tsy fahazona an'le resaka mihitsy tsy fahalalan'le nuance araka ny tenin'ny faniry teo zavatra faran'izay madinika zany rehefa manova zavatra angiza be zany hoe conférence sy concertation afangaro zany fa voarainy le afatra fa le hevitra mbola tsy mety mitovy zay ny tena zava-misy de mbola fandresen-dahatra ireny afatra ampitaina isak'izay misy occasion anankiray opportunité anankiray ahafahana miresaka ireny dikany de zao mirona makanytsika ary efa izao tontolo zao nefa mitovy fomba fijery amintsika ny amin'ny fomba entina manatanteraka azy fa isika samy malagasy no mbola tsy maneho fahavononana ny amin'ny firosona makany amin'le izy avy hatrany aiza ho izy tsika zao efa tafatsangana ny komity efatra ny volana avrily efa misy ny dingana maromaro efa vita ary amintsika miteny zao de aperinasa tanteraka ny voamera ao anatin'io komity io manomana azy tao anatin'ilay fihakevitra le fivirina tamin'ny fahatelopolo ny volana jolay nisy lay hoe iangavia antsoina asaina ireo rehetra andray anjara avy amin'ny lafy valon'ny nosy rehetra avy amin'ny faritra rehetra avy amin'ny fikambanana rehetra avy amin'ny antoko politika handefa mialoha aty amin'ny komity mpanomana izay sosikevitra sy fomba fijery miainga avy any amin'izy ireo mahakasika ny lalàna momba ny fifidianana de eto zany de milaza hoe hisokatra tsy hoela ny brao hifandraisana karazana fohy be toerana vonjomaika mandritra ny fanomanana n'lay fikaonandoam-pirenena io manantena fa atoato de azo lazaina amin'ny besomaro ny adresy hanaterana n'io reo sosikevitra ireo ny toerana mihitsy zany fohy be toerana isan'ny brao handray maharitra mandra-pahavitany fikaonandoam-pirenena ny resaka mahakasika an'izany rehetrarehetra zany fa olona iasa ao zany andray an'izay misy olona iasa ao andray an'izay akoatr'izay ho an'ireo afaka mampiasa ny mailaka adresy mailaka de efa misokatra ny adresy comité technique mixte mitambatra tsy misy accent teny frantsay comité technique mixte @gmail.com averiko comité technique mixte minuscule daholo tsy misy accent na iray aza tsy misy elanelana na iray aza ary amin'ny teny frantsay madio sy mazava @gmail.com io no andefasana azy ho avy ny fotoana tsy hoela hanao fanambarana pahibe maso ny komity anamafisana an'ireny adresy ireny rehefa voasokatra le brao andraisana azy fa efa voapetraka moatsinona ny tety andro hoe amin'ny ray volana ohatr' zao nge tokony efa azo lazaina hoe farafatarany tokony efa aperiny amin'le fanaovana le concertation nationale le satria ny tanjotsika de zao ary everina zany tsy ny anemitra fifidianana tsy akasika ny resaka calendrier-mpifidianana mihitsy io fa hanatsarana ny fomba fanatanterahana ny fifidianana mba ialan'ny fifampiahiahina amin'ny samy malagasy amin'ny samy mpisehatra politika amin'ny samy tompona ndraikitra mba isin'ny fahaleovatena tena izy amin'ireo voamiera mikarakara ny fifidianana ary mba hananatsika valim-pifidianana manome fahamarina toerana zay hitondra eo rehefa avy eo na izy io na iza na ankolafy izy io na ankolafy avy aiza
na fironana inona io na fironana inona na antoko politika manana ideolojia inona io na inona na iza mitondra amin'ny mandaha manaraka mila manana stabilité mba hahafahany mitondra tsakany sandravany firenena zay ny mba fanirina azo lazaina amin'iny androany aloha eny ary mazavazava ho an'ny rehetra zany zay a ny vaovao lehibe de hoe mirosy le izy makany am'izay fikaonandoha mpirenena izay a fikaonandoha satria hoe concertation nationale de fikaonandoha-pirenena ary isy fanambarana tsy oela mikasika ny birao iasany zany andraisana ny sosikevitra rehetra hatongavana am'izay hoe fiatrehana ny fikaonandoha-pirenena izay a misy ny mailaka zany adresse mail comité technique mixte @gmail.com zany minuscule daholo zany izy na hoe zanatsoratra tsy misy accent no andratatsika azy comité technique mixte @gmail.com zay ho atsika zay anoratra sosikevitra amin'ny mail zany fa ho an'ireo andefa sosikevitra mivatana dia mintsika zany fa amin'ny herinandro ambony mbola eo n'izy ireo hanaovana andresaka ho an'ny mpanogazety ho fantatra ny birao iasana andraisana an'le sosikevitra melohany tena fikaonandoha pirenena ary efa namany efa madivadiva ihany fandraisana an'izay hoe fahazony rehetra zay fa le fanamafisana ny fifandraisana makany am'le fanjakana zay tokony handray anjara ao anatin'izay zany io adevitra zay mbola hanaovany eo anivon'ny komité teknika iombonan'izay antso fonany amin'ny fitondram-panjakana hoe varavarambe misokatra io ahafahana manatsara tsy misy fikitihana calendrier mpifidianana fa fanatsarana amin'ny endriky ny fifidianana ho avy eo sy ny hijerevana ny fiainam-pirenena am'izay mety ho mahasoan'ny firenena no antondresaka ao anatin'izany zay amin'ny akabeany zany fa efa fatapatatra teny tsy azo tafy moa le hoe hanaovana an'le fikaonandoha araka le tety andro zay notapahana tam'le dinikasa iombonana